Arabaina isika menakavy noho nyity andro vaovao ity alatsinainy voalohan'ny volana aogositra 2024 manaraka ny miara-manonja MPS radio Mada ianao amin'ny zao fotoan'izao ary dia izay no hananterana ny arabo mba hampirarintso na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia hananterana ny arabo mba hampirarintso arabany manjaka miadana samy mahazo ny tsy misy anavahana izany. Isaorana ihany koa ilay nahary noho ny nanomezany antsika andro vaovao indray satria raha tsy izy dia tsy afaka resaka eto isika amin'ny alalan'ny onjapeo radio Mada sy MPS radio zany eo ihany koa ny fahitalavitra MPS ny YouTube sy ny Facebook. Ny faniriana dia ny arahantsika mandritra ny ora roa mahery ihany ao anatin'ity fandaran'ity tondratsika famakafakana itondrantsika vaovao maro samihafa ary tsy hoe vaovao entina fotsiny fa hoalalinina rano vaovao aloha debe fa tsy maintsy misy ny tsongaitsika ao anatin'izy ireny hoalalinina ary atao hoe fakafakaitsika arak'izay tratra mba ahafahanao zany mahazo izay tokony horaisina satria misy ny manjavozavo misy ny tena maizina mihitsy manoloana ny toejavatra misy eto amintsika ary eo ilay toejavatra mitranga fandikany dia mety tsy ho arakitsika na hoe mety tsy dia hoe fatatsika loatra ny ao ambadika ireny rehetrarehetra ireny ny atao hoe fampisehoana fisehosehoana etseroa koa moa maro dia maro amin'izao fotoana izao ka izany no tsy maintsy hitondrantsika fanazavana ao anatin'ny fandarana. Ny mety ho fandehan'ny fandarantsika eto dia eo ny mpitondra ny famakafakana ny namana fanira zava-manantany efa avy any izy dia ho hitantsika eo ny fizotrana izay fandarana miara-manonja MPS radio Mada izay. Raha ny atao anatin'ny 720 ora aloha ny vaovao ny songadina raha ny teto Madagasikara dia akoatrany hoe resaka momba ny fiainam-pirenena teo ny fionana teny Tsahazitavy zany izay nisan'ny fiomanana fotoana lehibe eo amin'ny hoe ahoana ny fandehan'ny fionam-be-pirenena izay tsy maintsy atao io satria vahaolana goavana amin'izao zavatra iainan'ny firenena izao fa be dehibe no miteny izany fa tsy hoe ny mpanohatra ihany akory fa efa maro ny sehatra izay amin'ny teny hoe fionam-be-pirenena ihany lakile aloha hatreto ny mpitondra fanjakana moa manany heviny izy dia anazy zay fa ny mazava aloha zany dia hoe tsisy hevitra mihitsy ty raharaha eto Madagasikara ty fa tsy maintsy any amin'ny resaka fionam-be-pirenena efa nitenen'izany ny filoha ny président Marc Ravalomanana efa niteniny teo anivon'ny FFKM izay hoe mifampidiny mifampiresa efa miteniny teo anivon'ny communauté internationale efa maro no niteny ny CFM ny ASCDDED efa miteny société civile toko politika be dehibe fikambanana maro samihafa ny anisan'izany any amin'ny faritra ambanivohitra ny tantsaha dia efa miteny an'izany hoe tsisy ohatran'izay hoe fifampiresahana izay manoloana ny toejavatra izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa ny tena tsy mety dia ny hoe ny mamony sofina ny mamony sofina manoloana ny fahantranan gasy dia amony sofina ahoana moa zany efa tsy misy zavatra mandeha dia ianao amony sofina zao ny anay zao ny hitondrana azy nefa le hitondrana an'le raharaha zany any amin'ny tsisy satria negativa foana no mipotra isan'andro san'andro zao dia ahoana zao tony hoe fandoroana olona misy 2 tany Akazobe tony tany Ambolitarakely distrika ny Akazobe vo tamin'ny farany herinandro teo no nisy an'izany olona 2 no nidorana misy ny olon-dehibe dia misy ny ankizy distrikana Akazobe no hitranga zany tsy hoe any alavitra be hoe any amin'ny 10 kilometatra mialan'ny renivohitra Madagasikara na hoe any amin'ny 4 kilometatra any fa etsy amin'ny distrikany Akazobe no misy an'izany hoe fandoroana olona dorana velona olona 2 piray tanindrazana
teratany malagasy misy olon-dehibe misy akizy olona tsy manatsiny no midorana velona dia maty. Zany ny zava-misy eto Madagasikara, zany ny zava-misy eto amintsika. De hitentsika hoe zavatra tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona ane zany e. Toe-javatra ohatran'izany de hoe tena hoe fetsika feno abibiana sinsisa fa fiteny le hoe abibiana fa ny biby ara tsy mahavita an'izany tompoko. Ny biby aza tsy mahavita an'izany fa dia olombelona piraitan-drazana malagasy ano dorana 12 mianaka, misy ny olon-dehibe misy ny ankizy tetsy amin'ny distrikan'ny Akasibe. De mandeha moa zany ny hoe tsy maintsy atao zay ahitana ny navandoza, atao ny fikarohana, mietsika daholo ny mpitandro ny filaminana isa-tokony. Manao an'izay hoe fikarohan'izay satria baiko ary lozika moa zany, ahoana moa tsy alozika an'izany, misy ny trangan-javatra ohatran'izao de tsy maintsy karohana izay navandoza fa ny tiano mariana de zao. Ny antsika eto Madagasikara tompoko dia ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa zay zany no azo andikana azy hoe médecin après la mort foana. Médecin après la mort, ahoana moa ny olona no tsy haneho hevitra manoloana ny trangan-javatra tahaka an'izao. Médecin après la mort foana ny antsika eto Madagasikara tao anatin' izay ataona vitsivitsy zay, tsy amina trangan-javatra ohatrotony ihany fa amina tranga maro de maro dia médecin après la mort. Any amin'ny resaka toe-karena, reny zao ny resaka solika médecin après la mort, reny zao ny resaka ady amin'ny Covid, efa nitenenina hoe idio aloha io sistany ny Madagasikara io fa le Covid nefa tena miparitaka be any ananiny any ivelany any. Areo mpanohatra eo natao vaksiny voalohany, zany ny zavatra nisy teto. Tsika manana amin'ny maizy atsika, avy eo le izy nirongatra dia médecin après la mort, zay vao atao zao. Ka eo amin'le fiainan'le malagasy amin'izao fotoana zao de médecin après la mort foana ny fanapahan-kevitra zay raisina. Zany hoe tsotra ny dikan'izay, tsy mahay zany mijery lavitra zay tompona andraikitra style hoe régime amin'izao fotoana zay, tsy mahay mijery lavitra. Nefa zay natao hoe fomba fitantanana, na ho atokantrano aza ho efa tenenina foana io hoe tsy maintsy mahay mijery lavitra ianao zany amin'izay hoe fomba fitantanana zay. Raha amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy dia tsy maintsy mipetraka tsara zay hoe fahaizana mijery lavitra zay. Fa ny amin'izao fotoana zao tsy zany fa maimaika eo, taitaitra eo de anao an'izao, taitaitra eo de anao an'izao. Anika rehefa mitranga ny problema mieritreritra ny sasany hoe kely, fa iny mitambatra dia mitondra any amin'ny tena fahavoazam-be. Ka raha ty hoe fandoroana olona 20 tany Akasibe ity tamin'ny faran'ny herinandro teo zany no jerena, de tsotra le fahitana azy. Tena hoe midefy ny mpitondra fanjakana ny olon-dratsy amin'izao fotoana zao, midefy mihitsy. Ary tena hoe olona ampolony no nidoroana velona tamin'ny andron'ny mpanjaka aza tompoko, tamin'ny fanenjehana ny mpivavaka zany, ny kristianina tamin'ny andron-drana valina voalohany, misy nidorana velona. Io tsangam-bato hitantsika mazava be io eo amin'ny Efitsika Matranovato faravohatra io, nisy mpivavaka nidorana velona teo noho ny hoe ny fanarahany an'izany Jesosy zany tamin'izany, fa tsy ampolony tsy ampolony petraka ho tantara zany ary zavatra nisy zany. Nisy ny hoe navarina tao am-pamarinana, nisy ny lefonina dra ny rahasalama tery Ambohipotsy, zavatra nisy zany, nisy ny dorana velona araka ny tenenina teo satria nanaraka ny fivavahana kristianina izy hoe mivavaka tamin'i Jesosy de nenjehany raha navalina voalohany de nidorana tetsy faravohatra. De io nitsangam-bato fiangonana Efitsika Matranovato faravohatra. Fa ity tsy zany ty, fa ity tena hoe olona 20 no tonga de hoe nidorana velona. Zany hoe rehefa dinihanao zany le izy dia tsy afaka ny hoe eritreretana, zany hoe tsy fantatry le olona nahavandoza ve
ny miandry azy manoloana n'izao a acta izay a nataon'izao azo antoka fa fantany fantany hoe misy sansy faran'zay ainy enjana amin'ny famonoan'olona fa io na olona ray ara no maty zany a de fa ain'olombelona no dikan'izay ain'olombelona ity tsy ray tsy roa tsy dimy tsy folo tsy dimy amby folo tsy roapolo tsy dimy amby roapolo fa 2 be zao no miara-maty nidorana velona de hoy isika hoe tsy fantatry le olona navandoza ve ny sazy manoloana ny abibiana zay anataony fantany zany hoe raha manao an'izao a de zao no sazy miatra fa nataon'le izy a ary mbola atao hoe zavatra tsy takatra ny saina izay a nataon'izay zany dia hoy isika teo hoe tena defieny mihitsy zany defie hoe tena tsapaiko mihitsy hoe tsy rarahiko na hoe zay fomba izy ilazana azy hoe tsy rarahiko mba de hoe atao lay a abibiana fantany nefa fa misy fanjakana eto Madagasikara zany hoe tena tsapain'ny olon-dratsy mihitsy zany ny hoe atraiza zany hoe mpitondra fanjakana izany itsy hoe ny mpitondra hoe fohy be ihany a fa misy ny ratsamangaika any amrehetrarehetra any amin'ny faritra any misy ny ratsamangaika amin'ny resaka fandripahalemana fitandrona ny fandripahalemana de tena tsapain'ireo olon-dratsy mihitsy itony loha zany de mazava loatra raha nalàna tonga de fa raha ny firenekafo tony tonga de condamné à mort ny olona navandoza amin'ny zao abibiany zao fa ny eto amintsika moa mbola tsy zay fa de ny azo atoka aloha zany hoe raha hoe tratra ary irina ny atratra reo olon-dratsy de hoe tonga de hoe tena kiadra mandra-pahafaty dia hito eo moa zany fa hoe tsy maintsy karohana izay navandoza satria fa misy olona hoe karohana any zany dia manao ny hetsika sy azo atao am'izany ny zay tompona andraikitra amin'ny fitandrona ny filaminana fa ny tena ao andoha amin'ny toejavatra tahaka an'izao ary ty tsy voaindrem-pandeha ty aloha hoe fandoroana olona velona misy 2 fa misy ihany ko ny tranga-javatra hafa izay efa hitatsika moa tamin'ny fampahalalam-baovao maro samihafa tranga hafa zany zay hoe resaka famonoana feno abibiany zay tsy tanisan'izany eto fa efa nisy zany famonoan'olona feno abibiana ohatra fotsiny hoe tapahana ny tendany natao an'izao ny rasarasaina sisa efa marobe ny tranga ohatran'izany fa ity zany zao vao ny tranga farak'izay aingana de mitoy ihany ny fanamariana ataon'ny mpandinika ataon'ny mpanara-baovao ataon'ny olom-pirenena dia ny hoe sy teo aloha zany le hoe tsy matahotra ny manao abibiana intsony ny malagasy amin'izao fotoana izao zany ain'olombelona zany amin'izao taona 2024 zao de tsinotsinona amin'ny sasany zany hoe ain'olombelona zany fa ianao raha mamono koa any an-trano mitsetsetra de ty ve zany de tsy maintsy vonoana zao satria ianao zany zay manana n'lay atao hoe mbola maizy azy manana ny fanabeazana araka ny tokony ho izy dia mbola manana n'lay hoe toe-po hoe mitsetra fa ny amin'izao fotoana zao dia matory mitranga itony tany akazobe itony dia any amin'ny resaka fanabeazana no voalohany aloha any amin'ny resaka fanabeazana mitadasika be zay ary eo fa tenenina foana any amin'ny resaka fanabeazana hoe mba fanabeazana tony inona no nahazo an'izany olona izany no dia mavandoza tahaka an'izay io le fanabeazana io zany mitadasika be dia meo ny resaka maro isan-karazany hoe sao de valifaty sao de zao no mahatonga zany fa na inona no nahatonga ny izay zavatra de fa io aloha le zavatra an'izeo olona 2 no midorana velona misy ny olon-dehibe misy ny ankizy eto Madagasikara no misy an'izany eto Madagasikara nefa tsy hoe tany miady ohatran'ny tany Rwanda no mifampikapa tamin'ny antso be de mifamono tao ny Rwandais fa eto amintsika ny zavatra misy eto dia tena hoe fikorontanam-piarahamonina
zay no izy azo ilazana azy. Fikorotana amin'ny mpiara-monina dia tsy matahotra, tsy manome hoe apetraka amin'ny tokony maizy azy ny zay manana andraikitra rehetrarehetra, fa ny olon-dratsy amin'izao fotoana izao de tena samy defie, samy mandrefo isika ny tompon'andraikitra sy ny régime mihitsy raha zay no azo lazana azy ny olon-dratsy. Io olon-dratsy io zany misy karazany be dehibe io, fa raha ity trangatany akazo be ity zany de tena hoe fantatry ny olon-dratsy, fantatry zay navahan-doza tamin'ity tao akazo be ity, fa misy fanjakana eto, misy fanjakana eto anaran'izay fa nataon'le acte ny dika zay zany de hoe tsy misy raharahinay an'izay any, fa zao le acte ataonay dia io izy io aloha. Mila mieritreritra mihitsy zany ny tsirairay amin'izao fotoana izao, ary zay le izy hoe aza ilika hoe mpanohatra ohatr'izao, aingana de aingana ny fanenjehana ny mpanohatra amin'ny resaka hoe faneho-kevitra, amin'ny resaka hoe fitadiavana lalana izay ivoahan'ny firenena ao anatin'izao ankizy zao, fa tsy mainka fotsiny hoe anilika. Zay mantsy le mitenenina teto foana rehefa misy ny tsy fahombiazana de manilika mpanohatra io, ny ady any Ukraine io, ny Covid ny natonga an'io, zao ny natonga an'io. De zao zany anontaniana hoe inona ny natonga ny malagasy sasany mavita abibina, inona ary anilika ahoana. Ary zay le tenentsika hoe médecin après la mort foana ny iainantsika eto Madagasikara. De manamarika ny olona na tiana na tsy tiana, tsy maintsy voaresaka ary tsy maintsy voakitika ny any amin'ny resaka politika. Lefa zao reny le teny Magro hoe aneo hevitra mikanja Magro miaramila gendarme, polisy, hémorragie zay filaza azy hoe mpitandro filaminana be de be, sina barazy azy, sina barazy aty. Fa rehefa inona dia mivoaka ny mpitandro ny filaminana, na hoe avoaka satria misy mibaiko mantsy izy ireny, misy kôro mantsy izy ireny, dia misy mibaiko fa tsy hoe andehandeha fotsiny eny koa ny mpitandro ny filaminana le hita maso zany eny amin'ny arabe ireny, fa misy mibaiko. Rehefa inona dia be de be ny mpitandro ny filaminana, de rehefa inona no tsy ampy ny mpitandro ny filaminana indrindrandrindra any amin'ny toerana maro any. Madagasikara midadasika, Madagasikara raha mivelara-tany mbola lehibe noho i Frantsa, mbola lehibe noho i Frantsa Madagasikara raha miresaka velarana zany. Zany hoe zany velara-tany midadasika zany zany mila fomba tena hoe fahaizana mitantana zany raha miresaka fandriam-pahalemana, fa tsy hoe rehefa may am'izay mamay azy ny eo anivon'ny régime zany dia ampiasainy ny mpitandro ny filamina teto zao mandeha makary, manao an'izao, manao an'izao. Fa rehefa any amin'ny tany lavitra andrina any dia lasa médecin après la mort. Rehefa anakana ny olona tsy hiditra ao amin'ny Magro beoririka, raha le tamin'ny heri ny resahana, dia petrapetraka daholo ny disposition isan-karazany hitantsika zany, fa tsy hoe foronina, fa rehefa hoe aparitaka manerana ny anosiny ampitandro filaminana ary zay no tadiavina, dia tsy mahazo fahafapo ny beso maro manoloana n'ilay zavatra misy zany. De maninona manjaka ny ratsy. Io moa fa nitenen'ny député colonel Rambo foana hoe ny olon-dratsy anie tsy eo amin'ny toerana hoe zay mahazatra izy manao ny asa ratsiny, izy hoe ndeha anolana de eo amin'ny 13 mai izy ndeha anolana any amin'ny takotakonany izy manao ny asa ratsy, fa tsy eo. De ohatran'izay koa hoe raha anao an'izany hoe fandoroana olona 2 zany ve ny olon-dratsy, ohatra zany hoe misy olon-dratsy zany de hoe ndeha andoro olona izy, ndeha androby izy, atao hoe dalo izy na jiolaran-dany izy, de hoe andoro olona 2 dorany velona. De eto Antananarivo renivohitra fa izy nanao an'izany, tsy hanao an'izany eto izy, fa any ananiny any amin'izay toerana hitany hoe maivana ny mpitandro filaminana raha miresaka effectif, mbola tsy miresaka fitaovana akory sika, fa amin'ny resaka hoe vatan'olombelona, hoe vata miaramila, zandary sy ny sisa, de any amin'ireny toeran'ireny izy no
manao an'ilay asa ratsy. Fa raha ohatra hoe betsaka ny mpitandro filaminana any amin'ireny toeran'ireny, ohatra zao ty le hoe tany ambolo tarakely distrika na Akazobe ty, raha betsaka ny mpitandro ny filaminana amin'ireny toeran'ireny ohatra ny eto Antananarivo, tsy ho sa mihitsy anao an'le asa ratsiny ny olon-dratsy. Fa io le hoe banga me alina, amin'ny alina tsisy mahita fa maizinao any no mibanga zay vao tena mikakakaka manalo ny lohany, de ohatr'izany mihitsy le izy any amin'ireny toerana izay tsy de ahitana mpitandro ny filaminan'ireny no anaovan'ny olon-dratsy ny asa ratsy, fa izy tsy hanao ny asa ratsiny amin'ny toerana be olona sy amin'ny hoe toerana izay hoe fatany hoe betsaka ny mpitandro ny filaminana. Mbola le vatan'olombelona aloha zay, fa ny fitaovana, ahoana ny resaka fitaovana, io efa nytenenina foana hoe tsy misy fampandrosoana mandeha zany eto raha tsy ho fandriam-pahalemana eo aloha no tena mipetraka fa tsy atao fitaovana politika, fa ny mission aloha zany ho an'ny mpitandro ny filaminana zay manana ny fitaovana maharaka ny toetrandro 2022 ny zao tsika, fa tsy any amin'ny hoe 1980 intsony na any amin'ny 75 efa mivoatra be ny fitaovana, ny resaka moyen de communication efa mivoatra be, satria tena ny ratsy koa mantsy mivoatra ihany koa ny ratsy, mivoatra ny ratsy indrindrandrindra amin'itony resaka hoe communication tony, zay mahay mifehan'io communication io no tafavoaka amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao, ary ny olony ratsy miezaka mifehan'io ary miezaka iotra noho ny an'ny mpitandro ny filaminana. Zay le izy. Ka ity resaka ity zany tena hoe any amin'ny politika piarovana mihitsy ny mila jerena amin'izao fotoana izao. Zay ny fomba fahitan'ny olom-pirenena azy, zay ny fomba fahitan'ny mpanao gazety azy, zay ny fomba fahitan'ny malagasy mpiray tanindrazana any amintsika menakavy eto. Tsika menakavy any ny famono sy ny fandoro eto. Fa nga re olona 2-3 reo nga firenena avy any ivelona angano nandoroandreo, gasy ny nandoroandreo, gasy malagasy mpiray tanindrazana no nandoroandreo, ary zay ny tenena hoe lasa mifampihinana le malagasy amin'izao fotoana izao. Sasa mo minimanam-pitsofina raha maheno an'izany, nefa zay no zavatra misy, lasa mifampihinana. Ka ilay politika piarovana ny vahoaka malagasy mila jerena mihitsy io, mba tsy hiverena intsony le hoe médecin ampirela-mort foana ny antsika. Mila jerena ny politika piarovana amin'ny malagasy, tenena hoe ny mpitandro filaminana miaro ny olona sy ny fananany. Slogan zay, tandroka aronvozy na tsy haiko tsony, be da be le fiteny zany manoloana an'izay. Fa ahoana ny fomba anatanteran'ilay mpitandro filaminana an'izay hoe andraikin'izay fantany ane zany. Tsika mantsy mamaika fotsiny de hoe ren'le mpitandro filaminana eny ananiny eny no mentsika tsiny, tsia any amin'le politika piarovana mihitsy no mila jerena io, ohatran'le hoe politika nangovo, problemana jirama, jiro, rano, sinsisa. Sasa manao fampisehoana de hoe tapaka ny jiro de eo de fampingenongenona ampijery eo, ka zany efa voka-javatra daholo zany. Fa politika nangovo iny efa ndresahana teto, goavana be, tsy misy fampandrosoana mandeha koa maharatsy hoe matanjaka zay politika ny angovo zay. Ity indray politika ny fiarovana ny malagasy mpiray tanindrazana sy ny fananana, fiarovana ny ainy aloha, eo le fananana, fa iny mbola deuxième plan, lay antsona hoe fananana. Fa le ain'olombelona aloha, ahoana ny fiarovana ny ain'olombelona? Matoa zany nisy olona 2-3, nisy olon-dehibe, nisy ankizy, nisy namono, nidorana velona, dia tsy voaro zany ilay ain'olombelona, tsy voaro. De ahoana zany no anaovana an'izay rehetrarehetra, anjaran'ny politika mpanjakany zany, politika pireneny zany, ary io ny fiainana mivoatra foana, miazakazaka be ny fiainana. Zao tsika de efa deuxième semestre embolana faharoa amin'ny taona 2020 sy 2021 mivoatra be ny raharaha na ny any velany
na ny eto amintsika ka rehefa tsapan'ny olon-dratsy zany fa hoe le fitondrana varinany amin'ny zavatra hafa varinany amin'ny fanentsehana ny mpanoatra inona indray no ataon'ireo timindreo inona indray no ataon'ireo RMDM-ndreo inona indray no ataon'ireo arao maso tsara io resaka hoe fikonan-doha-pirenena io andao mihitsy andefa pitsikilo ao lefa asio pitsikilo miditra ao amin'izay fikarakarana fikonan-doha-pirenenao zany mamaika zay no fahitany maro azy zay no fahitany maro azy raha vao mitaditady hoe anaonao aneoneo hevitra ao magro de tonga de efa fefeo zay lalana rehetra miditra ao tonga de parazeo daholo de ohatr' zany no mamaika zany hoe mpitandro filaminana zany eo izy fa misy le fibaikona de baikona amin'inona baikona mandeha makany amin'inona ilay mpitandro amin'ny filaminana le mission nefa tena hoe mission goavana dia ny fiarovana ny malagasy fiarovana amin'ny malagasy ny ainy sy ny fananany tsika manana mpitandro amin'ny filaminana sa tsika iandro ny mpitandro amin'ny filaminana asa any amin'ny firenenkafa iaro ny malagasy tsy mety zany tsika manana mpitandro amin'ny filaminana ary mpitandro amin'ny filaminantsika no miaro ny malagasy mpiray-tanindrazana miaro ny ainy malagasy sy miaro ny fananany malagasy frantsay ve de hoe nde iantsony amerikanina iaro ny parisianina iaro ny marseillais iaro ny toulouse taiza koa nisy an'izany ny rosianina ve de iantso mpitandro amin'ny filaminana firenekafa iaro ny teratany manana ny azy izy ary io resaka hoe fitandrona amin'ny filaminana io de tena hoe fierté mihitsy ho an'ny firenena tsirairay zany de aiza le fiarovana n'lay malagasy mpiray-tandrazana aiza ny fiarovana ny ain'lay malagasy aiza ny fiarovana n'lay fanana n'lay malagasy le fananana moa zany de efa tsy haitsonko io fa de efa voaropa ny kely ananana ao ampisoko de efa lasa ary zay ny mahatonga ny tantsaha tonga ny mantsy io resaka io izay ny mahatonga ny tantsaha tsy de mazoto firy-tsony iopy am'izao fotoana zao tsy hoe kamo mora ho ale miteny hoe kamo ny gasy voretra ny gasy tsy maininina ny gasy mora no miteny an'izany fa ho an'ireo le olona miteniteny an'izany mba jereo kely aloha ny zava-misy sokafo ny maso de mba mandantana mandeha fa tsy variana eto Antananarivo eto ny olona tsara fivelomana sy hoe mba metimety mantsy mpiteny an'izany hoe voretra ny gasy tsy maininina badla zany ny tenen'ny sasany fa tsy zay no marina satria ianao tsy mahita fa ianao milamimako ianao metimety de ahoana zao tony olona 2 ny dorana velony tony ahoana zao io ary io zany zao raha ny tena izy vao nitrango io zavatra io de tokony teny ny mpitondra fanjakana hoe fisaona pirenena deuil national zany ny tonga de lozika zany fa nitrango io ohatrany mbola tsy de hoe nahenao an'izany aloha asa aloha zay manaraka ao aloha fa hoe rehefa hain'olombelona tena ohatran'izao tena lojika mihitsy zany hoe tena fisaona pirenena mihitsy fa tena tsisy ary manoloana ny zavatra ohatran'izao dia tokony andiny tena ny régime izay misy fanao zany rehefa mitranga ny toe-javatra tahaka an'izao de ilaina ny mandiny tena miainga avy aminao zay tompona andraikitra aloha fa aza tonga de mainky ny anilika kalizy zao de hoe tsy maintsy tadavina ny navandoza ampiasaina daholo ny fitaovana rehetrarehetra marina zany lozika zany satria ny navandozako tsy afaka tsy azo avela andehandeha fotsiny ihany ary zay manana information de mila mamme an'lay information fa ny tena zava-dehibe teny hoe ahoana ny tsy verena ny zavatra ohatr' zany intsony mandrak'izay doriamenina tsy tokony hiverina intsony ny zavatra ohatran'izany ary ty ho aty le hoe famonoan'olona feno abibiny ty tsy vao zao io no nitranga ty loha zany hoe 2 fa firifiry araka ny tenentsika teto ny famonona olona feno abibina raha ny eto Madagasikara nongotana masiny za hoe no tsy tenenina eto fa manahirana be na mitenen zany raha mampalahelo le toetra raha satria malagasy mitovy amin'ny tena daholo ny aran'izany de
mipetraka ny fanontaniana sy ny fanamariana hoe mila mandiny tena izay rehetra hoe manodidina tompona ndraikitra manodidina ny resaka fitandrona ny filaminana eto amin'ny firenena oka aloha tsy adinoantsika fa ny filoham-pirenena no filoha faratapony folo alin-da ny filoham-pirenena no manana ny mari-boninahim-pirenena ambony indrindra grand croix première classe deuxième classe zany ho an'ny civily ho an'ny olom-pirenena tsirairay fa in'le deuxième classe zany in'le mari-boninahim-pirenena zany ho an'ny olom-pirenena tsotra iny fa ny première classe le dia ho an'ny filoham-pirenena ihany ny première classe ary filoha faratapany ny folo alin-da ny filoham-pirenena koa nefa de lehibe ny exécutif ao amin'ny fahefana mpanatanteraka izy zany filoha ary ambony ery raha resaka folo alin-da zay mahatonga hoe 26 juin de ny filoham-pirenena misafiny anditafika zany satria izy ny numéro 1 zany amin'ny resaka rafitry ny folo alin-da mpitandro filaminana zay le avipetrany zany aloha mba tsara ho fantatsika so adinodinotsika le izy zany hoe tena politika mpanjakana mihitsy zany ity fandripahalemana ity fametrahana ny fandripahalemana mandry fahalemana zay ny dikany hoe fandripahalemana mandry fahalemana mandry fahalemana ave de roa amby telopolo no olona ny dorana velona aizany mandry fahalemana am'zany tsy mandry fahalemana ny eto Madagasikara fa io sationana fa any amin'ny faritra hafa any misy mandroba lasa ny omby etsy anjoro be misy dalo etsy anjoro be any amin'ny faritra hafa alatromby ny vakilako zisiny sy ny alatra amin'ny endriny hafa moa zany tsy tansaina tsony miresaka hoe vanilla misy alatra zany miresaka zao misy alatra zany dia sahirana lay tatsa manoloana le izy ka hoy isika hoe mila miverina mandiny tena daholy ny tsirairay miainga any amin'ny resaka fibaikona rehetrarehetra ny hoe ahoana marina ity resaka fitandrona ny filaminana eto Madagasikara ity tena goavana be io goavana be io ahoana ity ahoana no ahafahan'ny olona mamokatra nefa ny fandripahalemana tsy mipetraka de lasa maninona lasa le vahoaka zany manao organisation tsotsotra any am'izay fokotany misy azy any any am'izay toerana misy azy any de lasa hoe tena le vahoaka any amin'ny fokotany any no manao organisation hoe zao no ataotsika mba hiarovantsika tena lasa le vahoaka zany lasa miaro ny tena fa tsy atehatra amin'izaniza ntsony izy fa dia ao izy no manao ny fandaminanao amin'ny fiarovany tanànany sy ny fananany be no vitsy nefa aizany misy an'izany hoe rehefa mandeha zany ny fanafiana dalo zany de tsy maintsy misy fitaovam-piadiana eny amin'ny dalo ahitana fitaovam-piadiana akoatran'ny resaka hoe odigasy sy ny antsibe sy ny namany zany de misy hoe basy vita gasy efa impiry zay misy tratra misy ny tratra fa misy keo mbola manao ny ataony misy ny tratra de misy ny manao ny ataony de tsy mety faiko moa le olon-dratsy manoloana an'izay toe-javatra zay ka ity le politika mpiarovana ny vahoaka sy ny fananany ity zany mila tena hoe jerena atao jereny foto mihitsy raha zay no azo ilazana azy zany ao anatin'ny mpitandro filaminanao dia tsapa fa tena misy ny olona tena misy ny manamboninahitra ny manamboninahitra lefitra sy zay tomponandraikitra tena manana hoe tena stratégie tena hoe mety amin'ny eto Madagasikara betsaka mianatra daholo moa zany izy ireo zany fa raha voaty amin'le resaka politisianina hoe reo mpanohatra reo sy ny sisa de lasa ny saina maneritreritra de tsy afaka manotra ilay tena hoe manana ny tena finiavana ao anatin'ilay izy de na tiana na tsy tiana de tsy maintsy mefary amin'ny feonam-be-pirenena io na hony zay aneny mahatonga an'le resaka hoe fikonan-do-pirenena mihitsy ndao hidinika andatabatra boribory aloha satria ianao raha vao miresaka fampandrosoana dia tsy maintsy any am'izay no hiafaran'ny resaka fa io tsy vitany hoe mandrasa fifidianana amin'ny 2023 ko ny olona ato maty anyko ny olona ato roa amby telopolo nidorana olon-dehibe sy akizy
misy zavatra tsy mety ao zany, misy zavatra tena urgent ao zany ny fandripahalemana ny fiarovana amin'ny malagasy, ny ainy sy ny fananany ny tena maika amin'izao fotoan'izao, fa tsy fanampifarana busy arivo ary ananina ry ny olona ato may 2:30 zany ane tena misy hoe tonga de fianakaviana ray manontolo hoe tonga de tsisy tsony tapitra ny reniny ny dada ny zanany ary ankizy maro zany tam'ty vonoan'ny sasany ity. Fiarovana ny malagasy, fiarovana ny ainy sy ny fananana aloha zao maika atontony any aloha ny hery rehetrarehetra satria zay miteraka zavatra maro rehefa voaro izy a de azoto ny tatsaha iopy sy amboly dia mazoto ny mpanao fitaterana impiry zay eny amin'ny lalana eny de hoe nisy nanafika hony nisy nitoraka hony misy manakana hony ny arabe misy jiolao tonga de mitifitra nalaina hony le vehivavy de natao kidnapeny nisy mibata hony raha aniny tsy hitatsono hony embolana teorina hony le zazavavy vao hita tany faritra loatra tany nisy an'izany a zany ny zavatra misy eto amintsika zany ny zavatra misy de zavatra mitsapa nefa dia atao hoe rehefa mitranga le zavadoza zay vao mikoropaka médecin après la mort foana ka médecin après la mort kefa maty le olona ko inona tsony ka zay zany no ilazana ny amin'ny hoe mila jerena io ary io tsy vita efa hita hoe tsy vita ny zay manana andraikitra am'zany le izy matoa mitranga izao raha zao fanamariana fa ihany ko miainga amin'ity le resaka hoe fandoroana olona velona tany Akazobe ity matoa zany le olon-dratsy alao tsika manaraka tsara matoa le olon-dratsy le olona nanao an'le abibiana nasa nandoro andreo olona 2:30 reo nidikan'izay a de tsapany hoe malemy ny pouvoir malemy ny fitondrana ka mahasa izy fa raha ohatra hoe matsapa zany le olon-dratsy fa hoe tena mijoro amin'ny tena maizy azy ny mpitondra tena tsy misangy ny mpitondra amin'ny resaka fanaovana ratsy ohatran'izany a mety ny aohatra izy tsy navitan'io izy ary raha jerentsika ny fitondrana ny fandimby hatramin'izay a dia za aloha mbola tsy naheno tamin'ny régime nitondran'ny président Marc Ravalomanana hoe nisy an'izany nandoro olona velona izany na hoe tamin'ny président Hery na tamin'ny président Didier Ratsiraka na tamin'ny hatrany amin'ny président Tsiranana mihitsy teteza mita moa reny nisy any vanandalo fa hoe ireo le mitondra taonany misimisy zany tsy mbola naheno raha ohatra nareo mahafantatra de mba apatsehivo aloha tsy de mba mijery any tao amin'ny ariva satria vao mipotry ny tany Akazobe iny de mijerena daholo ny arsiva tany oviana nisy zavatra ohatran'izany hoe fanafian-dahalo fanafiana olon-dratsy de hoe olona 2:30 no dorana velona de dorana velona de maty de kitoza de zay ain'olombelona nefa izay a hoe maty izay zany de zay no apetrakitsika tsara zay fanamarian'izay hoe tia mitondra fireneny ty any tsy vitany kitaitaitra tsy vitany kitaitaitra ty ka mila makany amin'ny resaka hoe miverina mihitsy aloha hoe ahoana no anaovana azy satria tsy misy tompony ity Madagasikara ity samby rery fa itsika menakavy no tompony ity efa tonga eto namana faniry Razafy Manantany miarabanao faniry resaka momba an'le tany Akazobe moa zany no tsy maintsy mbola tondrana ny resaka ity satria zay tena nanamarika ny faran'ny herinandro teo miarabanao ary andao ary eny de miarabanao rina misaotranao ihany koa tatana fandarina nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina miaraba ny teknisiana zay miara-dalana amintsika ao ambadika ao
na ny eto amin'ny Foibe na reo any amin'ny toerana zay mampita ny fandarantsika, zany hoe any amin'ireo distrika maro samihafa izany. Arabainy nareo any Toliary satria dia efa miverina somatsara ny MPS ny Toliary ary efa narindra tsara avokoa ny fitaovana sy fomba handraisana izany. Ny namana zay tompon'andraikitra voalohany moa dia efa nidina ny toerana ny karakaran'izany dia isaorana ny amin'izay hoe fandraisana andraikitra lehibe zay satria mikatsaka zay tsara sy azontsika mahazo ny vaovao ny MPS indrindra moa zany ny MPS na fahitalavitra na ny radio zany miezaka manatsara ihany koa lafin-javatra ohatran'izay. Tsy de voarina ny ohatran'izay fa miezaka zany mitady ny fanatanjahana ara-teknika sy fanatsarana fitaovana mba azontsika mandray ny fandarana rehetra zay vokarin'ny MPS zany, ohatra zany zao ny vaovao, ny dinika, ny sahy, miara-manonja mazava ho azy, ny zany malaza, ny ahoana marina zay vokarina eto anivony dia fahitalavitra sy ny radio ity dia mba hanaovana ezaka izany rehetra izany. Ny vaovao tsara horesahana koa ankoatra izay dia fatatsika mazava tsara ny amin'ny hoe fisinireo namana zay miparitaka any misehatra rehetra any de tolorana ny kokoa aloha araba satria marobe de marobe reny namana ireny zay miparitaka. Tamin'ny onana tamin'ny farany herinandro teo de ny namana zay nivon'ny fikambanana BDM Betsileo Tsamanavaka nafinaritra be tao amin'le bave teo satria tafahoana zany tamin'ireo namana marobe. Rehefa misy malagasy fikambanana miaraka mikarakara lanonana ohatran'ireny de miazakazaka daholo ny rehetra hoe dahoara mba hampiseho satria ny endrika firaisan-kina nge zava-dehibe ary tsy manam-paharoa ho an'ny malagasy zany firaisan-kina sy fihavanana izany. Anisany azo fanasana de nanotrana zany de mahafinaritra ny fety ankoatran'le hoe mba miala voly kely, miala amin'le mahazatra, le pression, le rotoroto, le tsindry kely samihafa de mivoaka kely anatin'ny tontolo le fionana amina alipandizana, fionana amina namana samihafa fa ahitana koa le taratry le kolotsaina Betsileo nandritra ny fotoana iny tery amin'le bave Antaninarenina de mahafinaritra be mihitsy satria misy karazany maro le endriky le kolotsaina na le fitafy na le fombafomba mampanao any anatin'le zafindraony na ihany koa le fomba mampanao any anatin'ilay hoe fandraisana olona ny kabary samihafa tena voatazona ary naseo nandritra n'izany fotoana rehetra izany. Le fomba mampanao anankiray moa zany de tao atoerana tsara mihitsy iny de samy nandraindray kely an'iny rehetra le zava-pisotro ny tiako tenenina amin'izany. De mahafinaritra de arabaina zany ity fikambanana ity na vitany indingana voalohany satria tena mbola tanora daholo no mandrafitra ao anatin'izany fikambanana Betsileo Tsamanavaka izany de tao daholo zareo tao nanao amin'ny fikarakarana nampiombona napiteraka an'izay firaisan-kina nanandratra indray zany hoe kolotsaina sy le hoe fomba mampanao Betsileo zay. Ankoatran'izay tamin'ny farany herinandro teo ihany koa lisa le dinikasa iombonana zay mialohany tena fionam-be pirenena na fikaonan-do-pirenena de teny Beroika nanatantera anazy tsy azo tafy ngambany marimarina kokoa satria fanakaiky eo ihany Beroika fa raha fahitako amin'ny toerana iny de fa ao anatin'ny fokontany tsy azo tafo izy iny zany. Marobe ary fenipoka ny trano tonga avokoa ny akamaroany reo fikambanana syndika antoko politika maro samihafa zay nanatrika zany fionana izany. Tontolo andro nahafana namoaka resolution na fehi-kevitra zay handrindrana zany fikaonan-do-pirenena zany rehefa samy namoaka ny fomba fijery ny fomba hiveriny fa tokony hironana hirosona makany amin'ilay fikaonan-do-pirenena zany rehetra de teo no nahitana zay hoe karazana tsaokevitra de nahafahana namoaka karazana calendrier efa hitahita soritra zay hoetikeo zay rehefa aveo fa mbola eo ampandaminana moa zany tsika rehefa aveo ahafahana mitaritra izany. Ny vaovao samihafa efa nentin'ny rina teo moa zany fa io moa zany de hoe tantely amam-bao an'izay dia hitondrana ny teny fiaraha-miora amin'izay niara-niora be loatra izy rina tamin'ity efa
faran'ny herinandro ty tena be loatra ao ny tsy fanahinina, ao ny nina nataony sasany, ao ny fanafiana mitapedina nataona jiola nataona dahalo, rehefa miresaka jiola hafa, rehefa miresaka dahalo hafa, zany rehetrarehetra izany de nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo zany. Eny fanahy zany na tsy zany aza rehefa na eno aniny vaovao tany Akazobe satria iny moa zany tena vaovao lehibe mbola mitazona ny sainy be sy maro am'izao fotoana zao, de variana sy misy fahatairana ihany amin'ny hoe tena efa misy olombelona efa biby mihitsy rina rahabe mananjara ao anatin'izao trangakevitra zao, satria dia famonoana zany reo malagasy piraitan-drazana mihitsy ny zavatra natao hoe fanafian-dahalo de nidorana ny trano tany Ambolitarakely le izy commune Ambolitarakely, de nidorana le trano, de rehefa nidorana ny trano dia nisy fahafatesana 2:30 nisy koa naratra fahavitra somatsara fa ny tena akoatrany rehefa fahafatesana de mampalahelo daholo fa nandreny amin'le raim-pianakaviana ray matao mivady maty ny zanany rehetra tao anatin'le izy tena hoe zara fa nisy niangana zany ao anatin'izay taranaka zay, de maha-olombelona mampalahelo zany ary eo moa zany hoe mbola manao paikady le anivo fitandronan'ny filaminana zay nidina natoerana ny faharoa andro angamba zay, de hitantsika eo zany rehetrarehetra izany fa ao anatin'izany hoentintsika ilazana hoe lay fisainana mihitsiny nateraka ny fahatrana sy fanabatona, nateraka le hoe terena tsy afa-mihetsika le vahoaka rina rahabe mananjara, de ohatran'izao le fiafaran'le zavatra zany amin'le fotom-pisainan'le olona zany. Ary efa nitenenitsika teto mihitsy ity fomba mampanao marikoriko ity, hatramin'izay manko rehefa nare dahalo ny amin'ny zava-misy teo amin'ny tantarany rehetra de iverenantsika ny tantara tany amin'ny dinam-piary, samy nahatsara zany tsika rehetra hoe nisy dinam-piary zay de napetraka ray aman-dreny dadamonjy zany, de nisy mihitsy ny fidinana isaky ny commune sy ny district ny resaka tamin'ireo inona moa zany ilazantsika azy an'ireo piopiompy, ny malagasy manko hoe tsy de tena mbola miopiompy tsika, mbola adevitra afo zany fa ho resaka amintsika rehefa tonga fotoana fa mametraka an'le omby ho arena fotsiny aloha, fa rehefa hoe miopiompy omby gasy le malagasy no resantsika fa tsy omby vavy-beronono de zavatra afo zany eo amin'ny fomba fanatanterahana an'le endriky le fiompiana ny resantsika, fa mini zany malagasy manao an'le hoe arena no napetraka zany ho an'izany malagasy zany. Ka tiatsika resahana am'izay de hoe resaka izy io rina mahakasika indrindra moa hoe ny fametrahana ho zava-dehibe zany hoe kolotsaina zany, de misy le mangalatra omby de rehefa mandeha le fangalarana omby de le omby ny angalarina zay ny nahazatra azaitsehany hoe faly vetivety de zay ny nahazatra zany hatram'izay. Fa taty aoriana lizy de nisy tena zava-doza nateraka lizy, tsy vitany hoe mangalatra omby fotsiny am'izay le dahalo, fa nisy phénomène hafa ary tratra zany hita zany ny ainana zany tamin'ity 2020 sy 2020 ty nakaty amin'ny 2020 sy 2020, de rehefa manafika tanàna ny dahalo ny zavatra mampalahelo anatin'le izy ary saika ny sesisesy le izy dia raha misy raim-pianakaviana manohitra de tifiry ny dahalo, de ho an'ireny mpianakaviana hitan'zareo eo de aolana ary tsy vitan'le rem-pianakaviana indray ny aolana, fa rehefa mahita zanany vavy izy eo na firy taona de aolan'le dahalo indray, vita zany rehetrarehetra zany dorany trano, zany hoe rehefa mandroba zany le dahalo mangalatra omby izy tifiryn'le raim-pianakaviana, aolan'le rem-pianakaviana ary tena aolany tena asesin'izy maromaro mihitsy, de mbola aolany koa le tovavy kely avy eo doran'le trano, zara fa misy rehefa ohatra zany matanjaka le rem-pianakaviana mbola mety tafavelo anatin'le situation ihany na le zanany kely afaka manavy tena, fa rehefa tsy zay ka tena samy maty olo izy mihinan-kafa de mbola potehany zareo le dahalo hatramin'le fananana mihitsy zany. De fa nisy trangy ohatran'izany atany fotsiny safaratsy orina dahalo tany ampigadrana ny voaka nanao vazansa nidorany tao ny tranon'olona de nisy maty tao anatin'izay. De ity zany tany Ambolitarakely ity de miverina le phénomène marikoriko, efa fantatra fa misy ary matanjaka be ny asan-dalo,
le fanjakana milaza andefa hoe drone, andefa hélicoptère, andefa pusinomby tsy mbola hita zany mandraky ty ny androany satria fampanantenana indrindra fotoana ny fampelezan-kevitra andesantsika zany. Le 4x4 raha mandeha amin'ny rano miakatra tendrombohitra, ay zany amin'izao fotoana izao. Efatra zany fampanantenana ny resako zany: pusinomby, drone, hélicoptère manodidina ny 10 teo eo, 4x4 midina anaty rano ary miakatra tendrombohitra anafika dahalo. Zany hoe le fanatsarana le fitaovana le mpitandro filaminana mihitsy ny resana amin'izao fotoana androany. Fa io eny tena mbola memafy lay dahalo rinarabe mananjara ary manao fetraketrahana mihitsy, marikoriko manimba mihitsy ny am'le tena hoe taranak'olona ray manontolo tena inina potena. Rehefa mba mangalatromby de azo lazaina hoe zay zany le toetra ratsy zany, de ataony ezaka rehetra nindrana an'izany. Fa tsy vitan'izay veritraina tanteraka mihitsy le fianakaviana ao anatin'le tokantrano anankiray. De raha mba misy mieritreritra zany mba miangana kely hoe mbola eo iny le zanany lana le zanany vavy, fa mbola dorandry zalandray ho an'reto dahalo ratsy saina reto ndray le trano le fianakaviana, de potika tanteraka le fianakaviana manoloana zany rehetrarehetra zany. Zany nge ny insécurité any ambanivohitra any. Tamin'ny faran'ny herinandro teo, olona avy nandray karama kely mianaka nisy nanafika manodidina Madagasikara zany rehetrarehetra zany. Mpivady misy manafika, ankizy ody misy manafika. Ny alatromby ny fanafiana amin'ny tapedina any ambanivohitra rehetrarehetra zany ny ainan'le malagasy. Fa zao tsy manao an'izany olona-pahamehana le mpitondra fanjakana, fa everiny fa dahalo, everiny fa jolà angambany ny mpanohitra. De zany angambany no anetsehana mpitandro ny filaminana, azontsika resahana mihitsy zany. Raha nijery ny zavatra tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe tato zoma alina ny zavatra nitranga tany ambolotara kely, ato nefa feno mpitandro ny filaminana manoloana Ambohijatovo, Analakely, atya Behoririka. Dia anao inona le mpitandro ny filaminana? Ny fanetsehana mpitandro ny filaminana dia famoaham-bolo ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ireo hoe indemnité. Fanetsehana mpitandro ny filaminana famoaham-bolo ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny carburant. Ary tsy vitan'iny ihany fa miteraka fanotohinana fifamoivoizana zany na fahitana ny endriky mpitandro ny filaminana fotsiny aza zay mijoro amina sity anankiray. Tsy hitantsika hoe fa inona moa ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo, nisy inona nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo. De nefa ary 230 maty. Mbola misy reo azo lazaina fa mba afaka nanavy tena, mbola mainy vatana, velona zany. Isa minitra, isan'ora, mare era Madagasikara fa misy fanafiana amin'ny tapedina ataona jiolao samy hafa ny jiolao sy dahalo sy ataona dahalo. De ahoana mifandraisana le fitondram-panjakana amin'izany? De averintsika foana ty fanontaniana ity amina situation ohatran'izao, tranquille ve ny conscience le fitondram-panjakana? Mety manangana izy amin'ny le BOA, les bases opérationnelles avancées, fa aiza ny fiasan'ireny? Nanao an'le restructuration izy eo anivon'ny tafika, hatraiza ny fiasan'ireny? Nidote fitaovana izy ho an'ny gendarmerie-pirenena, ho an'ny polisy, fa hatraiza ny fiasan'ireny? Akoatra n'le fampanantenana hoe raha ohatra ka misy mangalatromby aty aminareo de tonga de hita avy hatrany amin'ny alalan'le pisonomby, efa mipetraka ve le pisonomby? Tsia. Na le kavinomby raha manahirana ahafahana manamarina an'le izy. Ny ezaka farany nataon'ny fitondrana amin'ny mpandimana akoatra ny kavinomby de misy an'le FIB, fiche individuelle de bovidé, ahafahana manamarina fa iny mbola ahitany sasany foana iny hirika. Le manodina an'le raha ety ambony latabatra eny anivon'ny mpitandro ny filaminana, ny délégué d'arrondissement, ny chef fokontany sy sisa any ambanivolo any tsy hiditra lalina amin'izay a. Ka raha miteny le filoham-pirenena nandritry ny fotoana fampelezan-kevitra hoe ndeha asitsika pisonomby ty, ahafahana mikaritra hoe aiza ny omby ray raha ohatra ka nisy nangalatra satria efa misy donné momba an'le omby zany
mifandraika am'le puce sy aty am'lay données ngeza be zay misy serveur zany. Fa tsisy ane le puce nombo riny tsisy mandraky ny androany. Le hélicoptère anenjika firy zany zao ny hélicoptère ao, misy fiaramanidina vidiny tafika malagasy mbola adefitry ny fiaramanidina iny. To mbola voalaza fa tsy voalohany vola tamin'ny fiaramanidina iny, nisy adefitra momba zay raha tsarotsika tsara zany. Le Alouette hélicoptère azo ny fitondram-panjakana malagasy nandritry ny teteza mita nakaty efa nitsoloana ve zany. Efa nazo hélicoptère folo vaovao ve ny tafika malagasy ahafahany manenjika andreny dalo reny. Akoatra le nresahantsika teo, lay fiara afaka miakatra tendrombohitra sy miditra anaty rano. Ny drone, ary le drone tsy vitan'le drone tsotra mandeha fotsiny fa mbola nisy drone koa adevitra ray de hoe drone afaka maninona moa izy ty mizara masom-bolo koa ambolena am'le resaka fandrakofanala. Zany daholo nge niendriky mifampanantenana nisy teto Madagasikara 2024 fa tsy mbola tanteraka 3 taona sy tapany aty aoriantsika. Tsy fahatsotsika mamerina an'izany fa rehefa mahita ny zava-misy tsika de ozy tsika hoe tena mahamenatra ary mampalahelo le trangan-javatra. Mais quand même c'est trop le zava-misy. Amin'ny andro zay poan'le zava-misy any ambolo-tarakely, mahita mpitandro filaminana maro be azo ahetsika ianao de hoe tsy eto Antananarivo reny nge natao hoe fanjakany. Ary inona moa no fahadisoana politika ataon'ny mpanohatra ary ohatra izy ka mieritreritra fa hanohevitra amin'ny toerana anankiray nefa misy vondrana politika ray a 500 mètres miala an'le toerana be ririka maketsy anala mahitsy mamory olona malalaka. Veritsika tsara a 500 mètres miala be ririka makeny anala mahitsy sehatra maitso tamin'ny sabotsy teo avokoa zany rehetrarehetra zany. Mandeha mibalina kawitra Mantsara any Faritry Sofia misy antoko politika anankiray manao congrès izy azo ny atao zany mandeha eraky ny lalana mamory olona anaty trano fa rehefa le antokotika Madagasikara maketry Atsirabe mangataka hiditra Magro Atsirabe tsy azo natao zany riny. Rehefa le antokotika Madagasikara mangataka hiditra any Toliara akoatrin'le hoe redynamisation ny antokotika Madagasikara hanao anniversaire an'le mpitarika an'le antokotika Madagasikara tsy azo ny atao zany. De ahoana foana ary ty raha ty zany. Inona ny azo atao de inona ny tsy azo atao araka le teniny fitondram-panjakana. De amoahana mpitandro filaminana Atsirabe, amoahana mpitandro filaminana Toliara, na amoahana mpitandro filaminana teto Antananarivo. Fa tsy nisakanana ny teny amin'ny sehatra maitso nanala mahitsy, tsy nisakanana ny tany Sofia, tsy nisakanana ny tany Antsiranana, tsarotsika tsara. Nanao congrès tany koa ny TGV tany Tsiranana, tany Diana. Misy ny tany Ambilobe farany teo rina. De inona ny problème am'le zavatra atao ato am'le antoko na le fivondrona mpanohatra. Dinikasa iombonina teria tsy azo tafo efa feno renseignements généraux manodidina an'le toerana fa inona le problème, inona le fatahorana ao anatin'izany. Zany zany apetratsika zany fanontaniana zany. De andefa vidéo tsika rina 23 maty de mitondra ny fiara amin'ny oritsika ho an'le vahoaka any Akazobe. Misy ny alina fala vonina ve le vidéo? Ya, fa zao nisy trangany seho tany Anjorbe tamin'ny taona 17 sy 20. Ary natanjaka be ny insécurité ny tsy fandripahalemana de nikianina le fanjakana tamin'ny 17 sy 20. Hoe ny vahoaka sisa mitady ny fomba iarovany tena manisy ny barbele fetry ny tany tsisy fanjakana tamin'ny 17 sy 20. De zao nambara n'ilay mpanao gazety tamin'ny fotoanandro ministra izay kehitriny hoenotsika tsara, hoenotsika tsara ty resaky ty. De verina eo ary rehefa aveo miaraka amindriny efa ao ambadika ihany koa miomana député Bogos Rerandrembolaina avy any Avaratrano de raisitsika izy rehefa aveo miaraka amindrina fa raisitsika aloha hoenotsika aloha ty vidéo ty.
ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro de ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano de manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany ny voatery mise substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité de ny olona tsy maintsy manan-karama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hiditrano hoe zay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa nyzany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana de zay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenimenina ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy rarahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy rarahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao de zay no mahatonga ny olona ohatra ny hoe lasa taritiny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanaony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatra ny tany tsisy fanjakana saminarean'iny angamitsika rehetra teo ohatrany hoe tany tsisy fanjakana eto resaka sécurité izy garantie par l'état ny fanjakana ny miantoka ny fandripahalemana ny sambatan'olona ny tsirairay sy ny fandripahalemana amin'ny akabeany ny tany république any Madagasikara de voatery le olona ozy izy le mpanao gazety tamin'ny fotoanandro zay ministry ny gouvernement tamin'izao fotoana zao mba manisy barbelé kely ny trano miaro tsisy rano le vahoaka no manao lava-drano mba azona rano tsisy jiro amin'ny alalan'ny délestage de le vahoaka no mamorona panneau solaire zany mandano volana de io hitantsika io vahoaka no midemerde zany fotrany hoe tany tsisy fanjakana fa ny zava-doza anatin'le adevitra de zao ny tranga tany Anjorobe tamin'ny 7 ny raisin'ilay mpanao gazety tamin'izany fotoanany zany inona tokoa no nitranga tamin'ny 7 de nisy accident tany Anjorobe nahafatesan'olona teo amin'ny 7 teo eo za tsy miresaka an'le Anjorobe le resaka carrière zay nabe resaka ny zanaky ny filohan'ny république tamin'izany fotoana antrano ka nisy fipoam-basy tsy an'le adevitra resahako fa lay accident tany Anjorobe asitisa taty amin'ny rano mananary izy io tamin'ny tetezana zany de iny teneny hoe tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena le filohan'ny république ohatrany hoe tsy misy filohan'ny république mahafanta-javatra eto amin'ny firenena tamin'ny 7 de zao fantanina petratsika rina ao anaty gouvernement ianareo am'izao fotoana zao ary mahazo fanjakana 2 maty ary tsy vitany hoe accident kely tsotra lizy fa etraketraka nataon'olona ary akoatrany fanahiniana akoatrany 2 maty de misy olona maratra zay mbola mitsabo tena am'izao fotoana zao ary nakarina hôpitaly misy mitondra takaitra de ano mpitandro filaminana manao fikaroana am'ireo zona rehetrarehetra zany sy izay olona mety mifandray amin'ny arisy satria zay hono ny anaran'ilay ayaina zany ho tao ambadika ity fandorana trano sy fanafian-dalo ity tsy mitovy ve nisan'ny olona ka tsy mahaliana ny anaovana décrétena ny deuil national sa tsy tsaronareo le zavatra andresana tamin'izany fotoana zany hoe zava-do zany izany kena fianakaviana tanana ray ny sombana ao anatin'izany ka hay no ny teny tamin'ny fotoanandro hoe tsy mba mametraka fisaonam-pirenena amina resaka trangana loza-pifamovozana ohatra ny fitondram-panjakana fa ankehitriny miariary lay fampahoriana fampijaliana ataony dahalo isan'andro misy an'izany satria mety tsy de tena misy akonara politika ve ohatra ny tany Ambolitarakely Akazobe ato anatin'ny faritra Analamanga daholo reo na Anjorobe na Akazobe de inona ny tsy handraisana fanapahan-kevitra hanaovana an'izany fisaonam-pirenena izany arariny sitsiny zany rina nandritry ny reny tranga renane tamin'ny nahafatesan'olona maro tamin'ny fandalovany rivo-doza teto Madagasikara zany anisan'ny antsony rehetra zava-dehibe zany le deuil national ane le fisaonam-pirenena
de mandray ny andraiky manoloana ny zava-misy ny fitondram-panjakana ary manome antoka avaoka am'le hoe migaranty an'le sécurité araky ny voalaza ny lalam-pandroenana fa isy endrika firaisan-kina le izy hoe tsy mamely irery any zava-misy tamina toerana anankiray na fokontany kelonay na quartier kely ray ny vahoaka malagasy de miaraka mametraka am'izay fisaonam-pirenena zay. Zany ny endrik'ilay hoe deuil national. Miombona alahelo, miombo-po, maneho firaisan-kina. Akoatry ny mahalalana azy de fihavanana malagasy zava-dehibe tsy mifanary eo anatin'ny andro marary, andro mangidy, andro manjombona. Satria nisy fianakaviana rava sy podika hafanana ary rava taranaka tao ambadika izany rehetrarehetra izany. Tenenotsika teo le feo. Ohatra ny tany tsisy fanjakana, ny atao hoe tsisy fanjakana de zao tsisy pitarika de tsisy androm-panjakana de tsy miatra ny lalàna ary tsy tonga eny anivon'ny vahoaka ny lafo ny fiarovana azy amin'ny alalany sécurité. Zany no hitondrantsika ny tia-devitra ty rina hoe mampalahelo le trangan-javatra. Ay zany manetsika le mpitandro filaminana ho amin'ny fiarovana le tombontso politika le fanjakana zay matahotra satria le fanjakana manko am'izao fotoana zao rina dia midradradratra mafy mihitsy fa nakorontanana politika vidinana an-dalambe fa rehefa dinihana izy de zao matahotra iongana mafy am'le toerana le fitondram-panjakana. Tsy misy akoatran'izany ny adevitra resantsika am'izao fotoana zao. Matahotra mafy iongana am'le toerana le fitondram-panjakana de izy indray manome lesy ny demokrasia, izy indray manome lesy ny alternance démocratique, izy indray manome lesina ny amina resaka hoe korotana air économique raha ohatra ka misy vidinina an-dalambe. De le fanjakana indray manome formule na resaka fifanajana sy ny etika politika. Zay tsy nahitanao an'izany taratra zany mihitsy fa mifanohatra an'izany ny zavatra nataony tamin'ity amin'ny 7/2 ary efa nanao miakolopa reo niaraka tamin'izy ireo tsy tanisa eto fa nisy mpitandro filaminana nanao miakolopa hoe tsy netiny nataonay nanonga-panjakana zay ary fantatrainy tao ambadiky ny fitifiran'olona 7 febroary, fantatrainy tao ambadiky ny lundi noir ny zava-nisy ny intimidena filoha Marc-Ravalomanana de tia bypass tamin'ny volana marsa 7/2 nanao miakolopa ary voaingana kely nisy fanehoan-kevitr'olona mavety tatahaky ny efa manodidina zay miakolopa zay hoe eny zavatra efa natao moa tsy verenina ntsony fa tsy mahaso ny firenena mais quand même ny ety taminareo le izy tamin'ny fotoan'andro finamoa ny adevitra tamin'ny fotoan'andro anankiroa iangeriny ny diabolisena ny matoa Marc-Ravalomanana fividianana force 1 sy force 2 faharoa resaka Deo corporation resaka tany fa zao ny zava-misy le adevitra tsy mifantoka tsony amina resaka hoe vidim-piainana fotsiny. Zay tsara ho fantatry ny rehetra, tsy hoe vidim-piainana fotsiny contre la vie chère hozy izy zareo zay fa le adevitra de efa eo am'le fahampiteny le orinasam-panjakana rehetra Jirama, Hermad, Secret, na Croma, Sofitrans, FCE sy ny sisa le adevitra efa miseho am'le ala-bolam-panjakana sy le fanodikodonam-bolam-panjakana rehetra efa tsy mila resahany zany. Le adevitra efa miseho amin'ny alalan'le skandale volamena manjavona ady ifanandrana le samy mpitondra fanjakana ao anatin'ny gouvernement ivelan'ny gouvernement ary samy androm-panjakana ary ny resahako teo zany plus mitatra tonga any am'le coup d'état permanent boky ny soratany François Mitterrand ny edivana tamin'ny équipe de Gaulle na régaullisme satria ady ny sampitantana atao anatin'ny androm-panjakana ary kolikoly sy fandrobana ny arem-pirenena sy ny volam-panjakana tamin'ny Frantsa nisy tamin'izany fotoanany zany. De hita ny François Mitterrand io zavatra io de ny soratany hoe zao ny lecturan'io zava-misy io. Ho an'ny sociologue de mahafantatra tsara sy mahita am'izao fa raha misy architecte politika mahay zavatra kitiana kely tsy mpindina fotsiny mandrava an'izao lafin-javatra rehetra zao satria le izy araky ny nambarantsika tsy vidim-piainana irery-tsony ny problème fa efa lason-javatra maro mba tsy tenenako hoe pauvreté généralisée, inflation galopante, corruption grande échelle, zany rehetrarehetra zany
démocratie sy liberté d'expression bafoué. Marobe ny fomba itenena anazy rina. Donc tsy lafin-javatra ray fotsiny izy ty rivoaka malagasy. Ka ho pepona foana ny aminay hoe vidim-piainana ange de crise maneran-tany ekena. Fa tsisy crise maneran-tany ohatran'ny scandale. Tsisy crise maneran-tany ohatran'ny hoe bankropotra ny société mpanjakana. Tsisy crise maneran-tany hoe tsy mahalo-karama amin'ny alalan'ny indemnité sy ny vatan-karama ny fanjakana. Tady avy firenena hafa. Zavatra renge ny tsy amin'ny vahoaka any Albanie, tany Sri Lanka, ary io raiky Iraka amin'izao fotoana izao. Sady mandefa sary fa le. Tafiakatra any amin'ny lapa ny anteny meram-pirenena ny vahoaka irakiana. Miseho amin'ny endriny maro le izy. De tahotra amin'izany ny mahatonga le fitondram-panjakana zany. Mametraka an'le paikady fiarovana satria le fionganana zany io problema lehibe io. Kanefa efa nambarany teo anivon'ny fanoherina hatramin'izay, hitantsika io ny sary tany Iraka, de mitsotsotra ny olona. Tsy mampirisika antsika amin'izany akory ny fanehoana ny sary, fa mba te hizara vaovao tsika. Any amin'ny lapy io. Any amin'ny lapy io, tao Iraka. Le Capitole tamin'ny Donald Trump ny hitantsika rehefa mifandona Donald Trump républicain sy Joe Biden démocrate, de tsy nanaiky ny ekipan'ny Donald Trump hoe zay tsy resy. De nekaran'zareo le Capitole lapan'ny congrès. Ity zao jerevony zava-misy tanàna Sri Lanka. Fatatsika tsara ny zava-misy rehetra tany. Mampianatra lesona ho amin'ny tantara zany ny zava-misy etron'izao, tokony lesona mitodika makany ny fitondram-panjakana. De efa mba nanokafana varavarambe io le grande porte ana concertation nationale. Rehefa aveo tsika resaka an'izay, mbola hiteny amin'izay koa député Géry Randriambolaina rehefa aveo. Fa mampalahi loatra le izy. Zay no antony hanaovantsika fandariny etron'izao, mba ho tsapany rehetra ho tompon'andraikitra hoe izay ity de tsy mpitaza-potsiny, izay ity de tsy hoentina misangana raha misy sanga, foatranay tsisy volo moa zany tsy azo hoentina amin'izay. Na atao gauche na droite. Mety fitejery. Tena zay misy le izy. Fa tena tompon'andraikitra le vahoaka. Inona moa le fomba fitenena aloha e ça s'arrête là. Mitolona amin'ny Facebook, tsy mety io. Tsy any amin'ny Facebook ny atao hoe tolona. Ny sombany teknôlôjia mihitsiny, le fomba fanaovana politika sy mifaneho-kevitra eto Madagasikara. Fa eny amin'ny kanja tonona an'izany, misy an'izany démocratie zany ny atao hoe tolona. De zany tadiavina hoe zany, karaha mbola tsisy ny kanjan'ny démocratie, misy ny kanja finoana, any ny atao hoe tolona. Karaha menimena zany ianao tsy mety zao zava-misy ao. De tsy any anaty Facebook ianao no mitolona. Mobilisation sensibilisation na anaty Facebook, tahaka ny nataon'ny gilet jaune. Mobilisation tany ke io fananganana la République en marche nataon'ny Emmanuel Macron io, niainga avy amin'ny alalan'ny mobilisation Facebook. De nangorony Macron ny idée taty amin'ny gauche sy ny droite, de nentin'ny tao ampovoany tao centriste. De niainga le mouvement en marche. De io le gilet jaune io. Mobilisation sur Facebook, tsisy pitarika io. Les gilets jaunes. Ary tsisy commandement anankiray io. Tsisy décideur io. Fa miara-manapaka ao anatin'le groupe ngezabe ny rehetra. Hoe tsy ekeny ty etra neny no antombohan'le izy. Tsy mety ny fomba fandraisan'ny président Macron fanapahan-kevitra, ndao tsika hetsika. De mampiasa ny lalàna. Na vita mouvement ohatra any amin'ny 20 mahery ny gilet jaune. Zany hoe tsy nijanona atao anatin'ilay réseaux sociaux zareo no nitolona. Ny atao hoe réseaux sociaux, misy ny Facebook, misy ny Instagram, misy ny WhatsApp, misy ny YouTube, ny TikTok, ny Viber, ny rehetrarehetra, Twitter. Fa netiny teny amin'ny sehatra afahana fanjakana mahafantatra an'le zava-misy le izy, tsisy endrika fanonganam-panjakana impirinetsika ny gilet jaune na rina. Fa mbola teo nge Emmanuel Macron teo Emmanuel Macron. Ary mbola niverina nanao fifidianana. Mbola lany Emmanuel Macron. Niona tamin'ny Marine Le Pen na tamin'ny deuxième tour. Na de nisy ary le gilet jaune. De niverina tamin'ny fanapahan-kevitra izy, na oriny daholo le fanapahan-kevitra, le zavatra nietsehany reo mpitolona tamin'izany fotoana andro zany.
ohatran'izay le hoe fiainoana ny vahoaka amin'ny alalan'ny demokrasia, zay fonosiny zany demokrasia zany liberté d'expression sy ny droit fondamental. Zany hoe atsotsika io hoe tokony ho fantatry ny fanjakana zany, satria zava-dehibe fenitra hijoroa ny fanjakana republikana ny fampiarana ny demokrasia amin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Fa tsika tsy hoe fanjakana mpanjaka akory ka mitotona avany le hevitra mpanjaka raha mbola misy balizy, de iny tsy maintsy ampiarina, tsy zay le izy. Mandiso an'le adevitra hoe zay teny filoham-pirenena de midika décret, amba ahoana kosa zany e. Aza mamerina ny tany fanjakan'ny mpanjaka republikana tsika, tsy maintsy soratra taratasy daholo ny fampiresahana. Koatry ny correspondance administrative de misy ny fampahafantarana zay manaja ny hierarchie-na texte sy ny lalàna. Fa manjary ratsy zay zava-misy de hoy sika hoe tena efa manakaiky amin'ilay didjadona Rena Rabe Mananjara. Eny ary misy saintsaina tsara zay tenen'ny fanira zafy manatany zay fa memako manao ny député Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Avaratrano Jery Randremlaina manakambara ihany koa izy momba ny raharam-pirenena, ny resaka tsy fandriampahalemana, ny resaka fitoanan-doha pirenena sy ny zavatra maro samihafa. Fa efa memako manao zany député Jery fa ny tiana mafisany moa zany amin'ity resaka hoe fandriampahalemana ity de eo amin'ny resaka fampitaovana. Ahoana ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara? Fanontaniana goavana io, ary zany de tafiditra ao anatin'ilay politikany resaka fametrahana fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Fampitaovana. Ahoana moa no ahafahan'ny ny mpitandro ny filaminana hiasa araka ny tokony izy raha ohatra ka tsy ampy ny fitaovana. Ary le vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao efa vanim-potoana efa hafa mihitsy raha ohatra ka jerentsika amin'ny any ivelany zany. Fa ny fampitaovana eto amintsika dia rehefa hoe misy le hetsika politika ataon'ny mpanohatra sisia de ohatrany hitanao hoe tena misy fitaovana. Fa rehefa any ambanivohitra dia ohatrany tsy hitanao hoe ahoana resaka poste avancé reny, ahoana ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana, le trano mitsangana eo fa ny fitaovana tsy araky ny tokony izy. Fa raha vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao anie, efa marina hoe nanana fitaovana ny mpitandro ny filaminana. Hitantsika reny amin'ny resaka fetim-pirenena reny 26 juin, fa efa betsaka no efa fitaovana efa tany aloha. Ohatra zao hoe reny resaka hoe mas 36 resaka basy zany de moa mifantatry ny akamarony ny be sy maro. Fa raha mas 36 zao marina hoe mbola betsaka ny eto amintsika, voakojakoja aloha de mba ampiasaina aloha arak'izay hoe vitany. Fa raha hoe ny an'ny firenena any ivelany any nga mampiasa an'izany tsony efa any amin'ny musée zany, fa nitsika moa hoe noho ny tsy fahafahana, mbola ao anaty fonteny ihany koa le hoe tsy fahafahana, de hoe mbola reny aloha mbola ampiasaina eto sy ery. Reny resaka fiarahany fony vy tamin'ny andron'ny sovietika reny, tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka. Ahoana ny reny efa any anaty musée reny raha ny tena tokony izy. Fa amin'izao fotoana zao efa informatisé, satria mantsy mba ianao zany mba mikaroka any amin'e mba ahoana moa ny resaka fitandrona ny filaminana, ny fitaova ampiasainy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny firenena any ivelany any, efa informatisé daholo. Ny resaka moyen de communication, drone no hitantsika, fa reny anisany reny. Fa rehefa matanjaka zany ny fitaovana eo mpitandro ny filaminana, tsy maintsy zay olony ratsy, zay hoe manana eritreritra ny anao asa ratsy de efa mieritreritra izy hoe ny fitaovany ndretsy ohatran'izao, ny tsika ohatran'izao, de mba hoe eo aloha le hoe mba hoe fiamorana hoe miaohatra aloha, misy an'le hoe miaohatra. Fa rehefa fantatry ny olony ratsy hoe zao ny faiblesse ny tontolon'ny fametrahana ny fandriampahalemana eto Madagasikara, de zay no mahatonga an'io. Zay no mahatonga an'io. Meo mba misy officier maro ihany mba tavaresaka amin'ny tena de zany hono ny
hoe any amin'ny resaka rehefa hoe manao plan de guerre sy namany any zany anarany zany any amin'izay koly de hoe rehefa tianao ny andresin'ny mpifanandrana aminao de tsy maintsy ataonao amboniny adverseranao zany a fitaovana fa ianao koa na be fitaovana rehefa tsisy tetim-panorona rehefa tsisy tetikady a dia tsy maintsy resy ianao reo zany a mifameno ka le fitaovana tsy azo ambanina mihitsy ao anatin'zay zay ny mahatonga ny Korea avaratra hitrifatrifana amin'io resaka hoe fitaovana hoe bomba nucléaire sy ny namany io io resaka fitaovam-piadiana rantirantiny Kim Jong-un io satria zany mety hoe zay manana zay tafiditra ao anatin'ny folo voalohany a eo mifananana fitaovam-piadiana zany ny azy moa zavatra hafa mihitsy entin'ny hoe hifaninana amin'ny any velany fa tsy resaka hoe fiarovana amin'ny ao anatiny fa ny tsika zany eto Madagasikara mila jerena daholo zany ary io resaka tsy fandriam-pahalimana io a rehefa tonga ny fikaonam-pirenena concertation nationale tsy maintsy jerena ny resaka sécurité ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra tsy hoe fandriam-pahalemana miserana tsy hoe fandriam-pahalemana mandalo na hoe fandriam-pahalemana tipitopy tsy mila an'izany ny gasy amin'izao fotoana fa fandriam-pahalemana maharitra no tadiaviny satria anao mitady fampandrosoana maharitra dia fandriam-pahalemana maharitra no tadiaviny lay a fampandrosoana maharitra tsy afaka anao fampandrosoana maharitra ianao raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana maharitra ahafahan'ny olona mamokatra na any ambanivohitra io na an-tanan-dehibe aiza ve voainga kely voainga kely eto andrenivohitra lasa mividy zavatra le remim-pianakaviana de tsisy 10 minitra akory tonga de efa nisy mibata ny vilany feno loka tao ambilany nisy mibata de nakaiza izy teo de tsy hitako rehefa dia tongotr'olona teo amin'ny varavarakely resaka 10 minitra zay no fipetraka le raharaha ka ozytsika hoe eo ny resaka hoe tetikady isan-karazany eo ny resaka politika afa izy tia tsy vita ny resaka fampanantenana io ndray zany zao après aorinan'io resaka hoe fandorona olona 2 tany Akazibeo de inona ampananteninina ndray ampananteninina ndray nefa ny efa nampanantena tamin'ny vanim-potoana ny reny propagande reny velorano isan-karazany mihitsy fampanantenana fa le fampanantenana any alohany andraisanao ny andraikitra no mampanantena ianao fa tsy hoe ao anatin'lay fotoanany asa efa eo pertanazy ianao no mampanantena vanim-potoanan'ny asa zany ary le asa zany zao raha ny hoe fotoam-piasan'ny filoham-pirenena efa kely sisa efa taona zay no nitsahana de mbola fampanantenana ihany zany no entrika nefa ahoana ozy mpanao gazety vahiny la grande île Madagascar ou grande île io s'enfonce un peu plus dans la misère miditra misy kokoa any amin'ny misère io zao de misère zao io tany Akazibe io anisany io ary mpanao gazety vahiny talohan'io no niteny an'izany hoe s'enfonce un peu plus dans la misère lay antsona hoe Madagascar lay antsona hoe vahoaka malagasy de anisan'izany lay tsy fandriam-pahalemana li zany rehefa tena dinihana ny atao hoe herin'ny fanjakana raha ny tokony ho izy zany de tena ompana tena atotona amin'ny fiarovana an'ilay malagasy satria mantsy tsika nosy fiarovana ny sistaniko mbola eo ny fiarovana ny faridramasina mbola eo fiarovana ny espace aérien mbola eo ny abakabaka zany mbola eo daholo zany fa ny tena priorité aloha de fiarovana n'lay malagasy ny sécurité ato anatiny aloha any zany ny tena tokony antofana ny aina rehetrarehetra mihitsy fa mandeha zany any anatin'ny conseil de ministre any de maheno anao hoe asina direction momba ny événement moa izy iny na manafaniry événementiel zay na filaza azy moa zany mamaika asina direction momba ny resaka événement fa le ato am'le sécurité an'le olona le fiarovana an'le olona sy mifananany dia tsy araky ny tokony izy Madagasikara raha teo zany de midadasika araky nefa no tenentsika teo ka io mifamatotra amin'ny resaka lalana io mifamatotra amin'ny resaka rafitra mifamatotra io amin'ny resaka lalana amin'ny resaka rafitra
amin'ny resaka tetim-panorona isan-karazany. Fa misy an'izany hoe firy kilometatra le olona zay vao mahita tanana hitantsika zany mandany ianao miala eto Antananarivo ianao de mandray fiara ianao de ataontsika hoe miala fotsiny eo amin'ny 20 kilometatra 5 kilometatra 3 kilometatra tonga de Bapangona. Misy an'izany toerana tsisy trano mihitsy, tsisy tanàna mihitsy, tsisy biby mandehandeha, tsisy olona fa tonga de Bapangona bozaka fotsiny. Zay le atao hoe Madagasikara. Zany anefa raha hoe ametraka fandriam-pahalemana ianao zany de mila zavatra tena mipetrapetraka ka tsy vitan'ny rejima amin'izao fotoana izao ny mametraka an'izay fandriam-pahalemana mahatry zay. Io miprofo, io tany Akazobe io ny aprofo anankiray fotsiny io. Fa eo mahay miresaka atao zao inona mo filaza azy teo, sécurité garantie par l'État ozy. Ny fanjakana no miantoka ny sécurité, ny fandriam-pahalemana ny fanjakana no miantoka an'izany ary zay no anakaramana ny fanjakana, volam-bahoaka no anakaramana ny fanjakana. Fa ilay antsoina hoe fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao no tena hoe sasany no mandrefy azy. Matoa izy samy mamono olona 2 dorana velona. De aiza zany tena fipetraky le raharaha? Matoa misy malagasy sa mandoro ny mpiray tanindrazana aminy misy 12, misy olon-dehibe, misy ankizy. Dikan'izay zany tsy misy atahorany ka raha oviana ihany zany vao hifarany ity fijalin'ny gasy ity. Io ane tsy hoe amin'ny médecine atsy tsy zay le izy hoe amin'ny médecine atsy fa ianao aloha zany ny eo dia ataovy zay ampandry fahalemana any malagasy. Fa rehefa tsy zay de tsisy an'izany mazy zany, tsisy an'izany resaka hoe miracle zany. Fa io zany niezaka ataonao ihany no azahoanao vokatra tsara ao anatin'ilay izy. Zany no tokony hanimpanana ny hery sy ny zay fahaizana sy ny rehetrarehetra zany. Ampitaovana atao ny fampitaovana mpitandro ny filaminana fa tsy hoe omena fitaovana mpitandro ny filaminana anakana ny fanehoan-kevitra sy ny sisa. Nefa atsy misy fandoroana olona tsy doro-trano tsony. Ny doro-trano efa eo fa ny doro olona ihany koa. Ny doro olona ihany koa dia misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mba eny ihany hoe misy fiara-miasa amin'ny any ivelany eny eo amin'ny nafiny ara-tafika. Zay mpanao gazety mahafantatra an'izany hoe miara-miasa amin'ny frantsay zany no akaikitsika. Miara-miasa amin'ny rosianina, miara-miasa amin'ny amerikanina, asa iza koa no iara-miasa. Fa le fiara-miasa dia fiara-miasa iny. Fa le tena vokany, le tena vokatry ny pakady izay ataony ampitondra mila mipaka any amin'ny vahoaka malagasy tsy misy afaka. Fa nga eto hoe misy anavahana zany. Sanatria ve tsika eritreritra hoe Antananarivo ihany no atao hoe vahoaka malagasy daholo rehefa atao anatin'ny Madagasikara tompoko. Ary mendrika manana zo ny azo fandriam-pahalemana maharitra matory amin'ny alina, milamina tsara ny amin'ny tanàn-dehibe de tokony ohatr'izay koa ny any ambahavohatra sy ny tany lavitra andrina rehetrarehetra any. Zay le izy tokony hitovy. Fa tsy hoe ary zany feno mpitandro ny filaminana vao metsika kely hoe hiditra ao Beorika de feno. Fa ary manao ny ataony ny olon-dratsy de mandoro olona hatrany amin'ny 2 efa eto ny député Jerry Randrimolaina voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara atao amin'ny distriktan'ny Avaradrano. Miarabanao député ndao ary satsisy. Ya miaraba ny teknisiana de miarabanao ihany koa namanarina. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manjoy indray zao fandarana miara-manonja amin'ny TNUT zao ary eto nareo dia mamela mba hanao fiaraha-miory amin'ireo atao hoe zay sedra izay atao hoe von'olona matsiravo na tany amin'ny faritra Akazobe sy teny amin'ny toerana rehetrarehetra teny zay atao hoe tonga resabe tokoa teto amin'ny tany sy ny firenena zay zava-nitranga tany amin'ny faritra Akazobe zay de miara-miory amin'ireo fianakaviana ny tena koa
ary koa miaraba manokana ihany koa ny vahoakana vakadrano zay manjo zao fandahana miara-manoso indray. Tonga dia fanehonkevitra ao avy hatrany raha député Jerry Andremolaina atao hoe réaction à chaud manoloana n'iny toe-javatra iny. Ia raha zavatra misy tokotrany dia mifamaofao be mahatonga anay miteny hoe mifamaofao be dia raha ny fahitana ny zavatra nisy tamin'ny asabotsy moa ohatra hitatsika teny amin'ny Burizika teny amin'ny Analakely tamin'ny toerana maromaro dia nisy ireo mpitandro filaminana marobe izay atao hoe joro sy anisan'ny nampitahoatra ny olona mihitsy fa inona ny zavatra hitranga nametra-panontaniana ny sasany inona ny zavatra misy maro le tamin'ny tany sy firenena satria voaka marobe ireo mpitandro filaminan'ireo de zay no antony anankiray ihany koa anisan'ny mametra-panontaniana satria raha ny zavatra nisy dia nisy tamin'ny 13 volana Jona raha tsy diso zay naike hoe anao fanehoan-kevitra atao amin'ny kianja Macron ny RMDM dia voasakana zareo ary tamin'ny asabotsy moa zany dia tsy de nisy programme loatra ngamba raha fahalalako azy fa zany hoe noho le tahotra sy mety hoe fatahoran'ny mpitondra na ny olona manodidina azy de nisy ireo maramila be deaibe zay teo Belgique teo zany mametra-panontaniana manko de ny hoe rehefa inona no atao hoe atongavan'ireo mpitandro filaminan'ireny maro be ohatran'ireny eny amin'ny kianja na eny amin'ny toerana zay eritreretina any ho-kevitra satria raha ny zavatra misy tokoa ny tany sy firenena na manarina dia tena hoe misy famorina olona ataon'ny akila na atao hoe famorina olona misehatra rehetrarehetra na fankalazana na atao hoe famorim-bahoaka fotsiny zao dia tsy ahitanan'ireny mpitandro filaminan'ireny ary misy kosa nefa reo olona tena hoe matsapa fa tena hoe ilaina maneho hevitra ilaina mampafantatra ny vahoaka dia voasakan'ireny olon'ireny aiza ho aiza zany ny fampiarana ny lalàna sy fanarahana ny lalam-panorenana eo tamin'ny tany sy ny firenena satria raha voalaza ny lalam-panorenana ane de hoe afaka maneho hevitra malalaka ny olom-pirenena tsirairay avy na antoko politika izy na olo-tsotra izy de afaka maneho hevitra rehefa mahita zavatra tsy mety na misy zavatra ho takiana areran'izao tontolo zao misy an'izay zavatra zay fa ny eto amintsika raha vao misy olona aneho hevitra fotsiny na mbola onoono fotsiny raha mandeha de tena hoe tena rakitra ireo mpitandro filaminan'ireo eny mitoerana zay hoe eritreretany anaovan'ny olona zay atao hoe fanehoan-kevitra zay na ihany koa tena hoe ahafahan'izy ireo manambara marary anazy zany tiana nefa mampafantatra eto fa raha mpitandro filaminana tsy ry zareo ny fampibaiko andaotsika amin'ny tenany fotsiny na amin'ny alalan'ny zareo fotsiny andaotsika hijoro ariva tsy mety amintsika ny ataon'ny mpanohatra na andaotsika hijoro ariva tsy mety amintsika fanehovan-kevitra rakotina rahabe fa manana ny lehibe iny izy ireo ary raha tsika mafantatra fa vanazavain'ny namana rina teo ihany koa zay zavatra zay de rehefa voabaiko izy ireo de manatanteraka an'izay mety tsy sitrapondro zareo ary tsy eritreritry zareo mihitsy ny andeha andany andro fotsiny hijoreny Belgique ny andeha raha matahory ary fa baiko nomena ny mpitandro filaminan'ireny dia maneho an'izay asa hibaikona anazy zay izy zany ka tsika zany eto tsy hoe miady amin'ny mpitandro filaminana sanatria na hoe manohatra amin'ny mpitandro filaminana sanatria fa rehefa manana ny lehibe sy manana ny mpibaiko azy daholo izy zareo reny de rehefa mahazo zay baiko zay de reny ny zavatra hitatsika reny zavatra iainantsika zany ka tiana tongavana eto de hoe nisy foa zay zavatra eto eto amin'ny tany sy firenena zany tamin'ny fotoan'andro tany aloha tany nisy zay zavatra zay indrindraindrindra tatoato zay tena hoe fatsapan'ny vahoaka fa tena hoe miaina ao anatin'ny tena mahatra fahantrana miaina ao anatin'ny tena tsy fisina miaina ao anatin'le tsy fanananasa de zany rehetrarehetra zany lasa mampanaonao foana an'le olona satria le mpitandro filaminana efa tsy atenaina ntsony zany hoe hiaro an'le olom-pirenena tsirairay hiaro amin'ny vahoaka sy mifanana fa lasa variana miaro ny mpibaiko azy fotsiny raha zay ny azo ilazana anazy de zay no mahatonga an'ireny jola mahazo vahana reny dahalo reny manao ny asa asan-jola anazy mahazo vahana satria variana amin'ny fangongo eto andrenivohitra ireo mpitandro filaminan'ireo
de malalaka be zany fahitanyzareo nyreo mpitany filaminany miangona tamboanandrenivohatra eto mampalalaka an'zareo manao ny asa ratsiny ary zavatra tena manahirana am'izao fotoana zao de tena sanatriavina tena mitovy amin'ny biby ny olombelona satria efa tsisy asony tsony zany ain'ny olombelona zany ary raha mahita anao hoe faty olona mitsitraka io de lalovan'ny olona fotsiny misy olona marary mafy tsy tokony hovonjena efa tsisy miraharaha tsony zany am'izao fotoana zao efa tsy mipetraka tsony le zon'olombelona ary raha reo faty olona be dehibe zay hitantsika tamin'ny ainao manjery reny moa zany midoka anatin'ny akazo be de tena anisany zavatra tena mampalahelo reny tena mampalahelo satria reny ve sisan'ny efa ranony vahoaka malagasy mandoro kitay mandoro kitay anatria ohatra mandoro biby ka mafy ary isika olombelona dia tsy tompony aina Andriamanitra ny tompony aina ka raha zavatra ohatran'ireny tokony mba andraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra tokony andraisan'ny fanjakana tena anfepetra farak'izay enjana ny fikarohana ny olona zay tena hoe mahavita mavanin-doza amin'ny olombelona ohatran'ireny ka ampatsahivona sy tenenina eto amin'ny tony aina manjery tony zany zavatra zany satria itsika eto amin'ny atao hoe aina manjery ny fanoherana na manarina dia miteny foana zavatra tsy mety ary manoro ihany koa indraindray hoe sao de diso lalana fanjakana amin'ny laharam-pahamehana sy ny zavatra tokony ho atao manvoaka malagasy fa raha ny zavatra isy iaina mivoaka malagasy am'izao fotoana zao de tena mampatahotra mampatahotra hoy satria ohatr' zao foana zany ny aina malagasy ary le vahoaka malagasy am'izao fotoana de tsy matoky mpitondra tsony satria tsy azo ny antoka tsony na nyainy mandeha eny an-dalana eny so sanatria misy amono na sanatria misy anendaka na sanatria misy anao herisetra eo ihany koa nefa le tao hoe tsy fanana tsy fananan'ireo vahoaka malagasy reo asa na sepiarina zay misy azy efa potika noho ny fiakaran'ny vidim-piaina na ny fiakaran'ny vidina solika ary misy teniko vazivazy moa nefa azo lazainay tena marina hoe raha zavatra hitanay am'izao fotoana zao député na ino amin'ny aina manjery eny na amin'ny zavatra rehetrarehetra misehatra iaina ny vahoaka rehetrarehetra de hoe fidinana sisany tsy miakatra riny zany hoe kivazivazy le izy fa tena marina hoe fidinana sisany tsy miakatra fa ny vidim-piainana rehetrarehetra de tena miakatra daholy tsy vita hoe miakatra fa za zao tamin'ny andehanaka ty de ohatran'ny somary gaka hoe nitady gasoil tery tsy nahita tady gasoil tery tsy nahita tady gasoil de zay navakinana hoe fa misy inona ndray mety sanatriavina ve fanakaiza ve sanatriavina tsy hoe manely tsao eto ny tena zany fa station maromaro ny teteziko vao nahita gasoil andro any de ohatran'ny hoe fanontaniana tsejatsiaritra zay ny alako tsiny somary tara nyfahatongavako vokatry zay hoe mbola nitady kely gasoil kely tery tserio ako zany fa nahita ihany moa zany de tsetratsetratsiaritra fotsiny zay ka ho ana zany raha zavatra misy namanarina zany de tena hoe aiza ho aiza ny fandraisana andrakitry ny fanjakana amin'ny manoloana ny zavatra iainany vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary tsara ho fantatra nefa fa tsy afa-miala am'izay ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao na membre gouvernement na filoham-pirenena satria anjara andraikitra sy anjara asany zareo no mitady vahaolana aingana amin'ny resaka tsy fandriampalemana amin'ny resaka tsy fananany vahoaka malagasy asa amin'ny resaka fahantrana zay tena menjady amin'ny filoham-pirenena tsiraray zany rehetrarehetra zany nefa notakitsika foana satria raha tamin'ny asa-botsy manokana dia nisy raha tao hoe fiatrehana zany reo filohana toko sy ireo atao hoe fikambanana eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena zay satatra kely karazana fikeonan-doha entina hiatrehana le fikeonan-doha-pirenena zay ho atao hoatsoatsy zany raha ny zavatra hita sy entao zany de tena hoe zavatra iaina amin'ny vahoaka malagasy am'izao de tsy tafavoaka tsony no mpitondra raha tsy miroso am'izay concertation nationale zay sy zay fifampiresahana zay satria hita fa tena hoe tsy tafavoaka tsony zany le firenena am'izao fotoana zao nandritry ny efa taona efa tena mijerena ny fina narahana midiniana hoe aiza ho aiza zany natafavoaka n'ity Madagasikara ty fa tena hoe diso lalana mihitsy zany ny fanjakana zany am'izay nieritreretiny hitondrana ny tany sy ny firenena am'izao fotoana zao maninona amin'ny tena hoe diso lalana satria niala tamin'ireo atao hoe fifadibiasam-pahefanaka zay na azy io lazana azy itsika dia nanana an'ireo mpamatsy vola sy mpiaramondy mantoka zay nahazatra Madagasikara ary nareo mpiaramondy mantoka de mba misy fifanarahana natao tamin'ny mpitondra firenena tamin'ny fotoana teo aloha zany tamin'ireo mpitondra teo aloha
izay rehetraketra zay tsy hoe mialy ianao de tsy rarahan'le fifandibesam-pahefana sy zatra mifanarana tamin'ireo mpamantso volana reo mpiara-miombata fa teo aloha fa tokony toy izy anao zay zavatra zay ka mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao raha mifahitana anazy a de miala tam'izay hoe ny zavatra nataon'ireo teo aloha reo zany de rehefa niala tamin'io izy a de tsy tafavoaka zay anisany tsy natafavoaka amin'ny fanjakana satria niala tamin'ireo mpamantso vola mahazatra niala tamin'ireo atao hoe mpiara-mombo natoka iankio a de sahirana amin'ny fanjakana zany am'izao fotoana zao zany rehetraketra zany a aloha tsy ametrahantsika ampipodisy toerany fa tsy misy oatra ny fifampiresahana tsisy zavatra tsy vita ny fifampiresahana sy fifanarahana raha izao zavatra misy zao mbola hiatrehantsika fifidianana lampifidianana io firafitry ny membre ancien io na ny ACC io a de za miteny aminareo ko tena hisy korotana tena mety manahirana aoriana ny fifidianana satria manino nio ihany nio nefa hita fa reo zavatra io ihany a no anisany tsy nampandroso an'ity Madagasikara ty sécurité an'ny valim-pifidianana miainga any amin'ny birao mpifidianana mandeha firy zay le izy tena zay le mbola averina izy nge tsy mialy raha zavatra misy tamin'ny fifidianana teo aloha mbola ho tantaraintsika eto a ohatra fotsiny iny de resaka be tena lava be fa niarahantsika nahita hoe olona vice président ancien teo aloha nefa nanambara fa tsy olona taty ivela fa olona tao anatiny matoa ny olona tao anatiny teny sy ny laza de nahita zavatra tsy nety a ary izy ara de tena hoe naloha mihitsy niala tao anatin'ny zavatra izy tsy tay ho tompona andraikitra izy amin'ny zavatra nyainana tao anatin'izany fotoanandro zany a de aloha misaraka tsisy maratra ozy izy a isorana nyndra namana zokobe io moa zany zavatra zany satria ny fahasahiny olona mijorotra an'ireny a no ahafahantsika manavitra ty fireneny ty za de tehiteny hoe le ambopodisy toerana tadidivo tsara fa misy fitenena amin'ny malagasy hoe aleo alan'ireny tsy ho alam-bahoaka fotoana zany zao mbola afa filoham-pirenena miroso am'izany fikonan-doam-pireneny zany hoe firesahan'ny mpanao politika nareo filohana toko rehetrarehetra zao miaraka amin'ny FFK io mampitondra fivavahana sy reo olona rehetrarehetra zay tena tokony isehatra am'izay atao hoe fikonan-doha zay fa fahaizana manitry tena kely fotsiny sy ny fahaizana mandinika ny hoe tena efa tena fehikena mihitsy zany hoe tena sahirana ny fanjakana hita koa nefa tena hoe fahasiarana nyvoaka malagasy de tena natao hoe vokatry ny olona 2-3-4 rabetsaka ozy ako na 10 tsy fantatro hoe fanetry tena kely fotsiny ahafahana mifampiresaka anavotana an'le firenena ka eo indrindra mantsy hoe tsy maintsy avotana ny firenena ny zavatra misy am'izao fotoana zao député Jerry Randremolaina eo am'le fomba fijery zany hoe fomba fijeriny zareo mpitondra ato iny de ny fomba fijeriny mpanohatra ary na ny tsy mpanohatra azy tsy voatery ny anaty toko politika na ny tsy mpanohatra raha fa hoe olom-pirenena tsotra zao de efa mahatsapa hoe tena any amin'ny resaka tatapatra boribory ny solution ty satria zao mantsy le ny mpitondra mantsy a sy mpanohana mpitondra fanjakana dia mieritreritra izy hoe raha vao miresaka hoe concertation nationale de mpanohatra zay ny ao ambadika io mitady sezy zay de zareo moa zany amiteny io ane vokatry ny covid crise internationale io vokatry ny cyclone nandalo teto amintsika vokatry ny ady tany Ukraine kanefa mbola tsisy ady tany Ukraine mbola tsy tonga teto ny covid efa nikorosofana le firenena zay nefa no zay ny zava-nisy zany ka le izy ao anatin'le raharaha de zao mpitondra zany zao atreto aloha aza ny fahitany député Jerry azy raha ny feo avy any mpitondra sy mpanohana mpitondra de hoe tsy mila an'izany concertation nationale an'izany ry zareo fa hoe ny mamaika zao adia ny resaka sakafo malagasy ny sosialy nefa le sakafo malagasy sosialy resahany io any am'le concertation ny amahana an'io satria efa ataony ianao ny teo tsy hita zay atao tsisy atokona ozy izy ny fomba fiteny aheninao zany any amin'ny fiarahamonina tsy misy atokona ny hoe tsisy atokona hoe tsisy solution zany hoan'lay malagasy dia zay zany le izy hoe zareo ny mpitondra miteny tsy lara-pameha zany concertation nationale an'izany ny ato amiteny tsy sefitra io raha tsy miditra amin'ny concertation nationale ary ao anatin'le izy ihany koa ary za zao zany tsy mety miaiko mihitsy tsy mety miaiko hoe tsy faiza mitantana
sy avy ao anatiny ao avy eo anivon'ilay a fomba fitantanana eo a no mahatonga ny olona eto Madagasikara le tsy fanekena hoe ho diso anao fahitany député Jerry an'izay za te fa manilika te hisarika an'sainy rehetrarehetra marina fa tena ny aina reny atao hoe loza voajanahary reny tsika ary ny aina ihany koa ny atao hoe reny valanaretina Covid-19 reny fa tsy tokony izay no alilahana tsy tokony izay no alilahana satria ny antony a dia iloza voajanahary io misy foana eto amintsika isan-taona zany hoe raha mitondra fanjakana zany ianao a efa manomana budget manokana mihitsy entina hiatrehana zay loza voajanahary zay paikady zay tokony atao ao zany de rehefa manomana anio anao moramora ny atrehanao le loza voajanahary avy eo satria zavatra efa misy eto amin'ny tany sy firenena foana io nositsika ary zavatra misy foana io isan-taona zay zany tiako isarena ny sain'ny fanjakana kely dikan'izay zavatra zay a tsy excuse na fialantsiny mihitsy ny hoe nisy loza voajanahary fa tokony efa mivonona hiatry an'izay foana zany tsika isan-taona ohatrany hoe Andriamanitra ve zany mena tsiny am'le izy hoe de eo ihany koa le valanaretina Covid-19 a ny aina an'izany taona ny firenena rehetrarehetra eran'izao tontolo zao fa maninona ny eto amintsika no mpitondra fanjakana manilika an'izay zavatra zay hoe tsy fahaizana nanaina ndraikitra ve sa hoe tena hoe mba ahafahana manadio tena dia hoe vokatry ny Covid-19 vokatry ny loza voajanahary tsy zay le izy ary zava-doza amin'izy ary namanarina de hoe ny fanjakana teo lolo teo ary nisy fanasan'ny fidy anisan'ny voasa tamin'izay tena koa atrikasa tery akerana teria tao amin'ny la résidence zany a dia rehefa tonga ny atao hoe fanasana de hoe misy projet vaovao entin'ny fidy eto amin'ny faritra Analamanga entina hitondrana fampandrosoana entina jerevana tetikasa ampandrosona Madagasikara kanefa rehefa tonga atao de resaka tena hoe tsy napoizina mihitsy ny zavatra eny tao zany fa hoe ahoana ndray ny fomba hanaovana ny fizarana ny tosika fameno sy fizarana ny varitsinjo a de gaga ny tena maheno an'le zavatra ohatr'izay satria ny zavatra mampalahelo eto amintsika de zatra tolorana foana le malagasy zatra zaraina zavatra foana le vahoaka ampahatrana de zaraina zavatra de aveo fitahana rehefa tonga le fifidianana satria manakaiky indray zao fifidianana de tonga indray fizarazarana na vola zarazaraina fotsiny na sakafo vary sy ny ana zarazaraina fotsiny a de voarebireby fa avy eo a hianatra amintsika indray ny fahantranam-bola tena fois 3 ans zao sa fois 4 ans zao raha ohatra zao foana fomba fiainana sy fomba hitondrana le firenena zany fa raha ho anahy manokana raha manam-bola amin'ny fanjakana ho zaray na hoe hivarana vary na hizarana ty varitsinjo ty a aloha re olona de davana sosialy vahoaka tena hoe ampina amin'ny mpamboly anao amolonana orinasa mba ahafahan'le olona miasa mba misy sempiarina ho an'le vahoaka zany indrindrindra mba anaovan'ireny olon'ireny société any moa karazana fivelomana kely na orinasa kely a mba ahafahany velona zany fa raha tolorana zavatra ohatr' zao foana le olona de tsy eritreritra ny asa ntsony izy na manarina fa de hoe ohatrin'ny olona mangataka rehefa tsisy eo de mangataka izy a de rehefa tsy mahazo izy de menomenona de misy manome ihany a aiza hoaiza zany ny mety iainan'ity firenentsika ity atsoatsy fa za de tena miteny mihitsy tsy de mety amiko loatra le hoe fizarana zavatra foany ity a ho an'ireo vahoaka sahirana fa solution de davina ho an'le olona hoe ataovy zay ananan'ireo olona reo asa ataovy zay ahafahan'ireo mamboly sy mamokatra sy miopy a ataovy fitandromana ny filaminana mba tsy hisy hifangalatra tsony ny olom-pirenena rehetra de milamina ny mpitondra milamina ao anatin'izay zavatra satria tsy hisy tsony fanantrana eto Madagasikara ary tsy hisy tsony ny olona mety hoe hifandrobana hifamakitrano na hifanentaka fa raha hiady amin'ny kolikoly sy ny tsy fandripalemana de tsy misy ohatran'ny hoe fijerevana andreo tatsaha maro anisy ireo fijerevana sy famoronana asa ho an'ny olom-pirenena tsirairay zay ihany ny solution fa raha zay anao EPP manara-penitra anao ko ny ekolazy raha tsy voalohan'ny olona ny mpampianatra raha tsy mandray karama anao hopitaly anao tsisy dokotera ao anao trano be ry anao tsisy mpividy
anafatra bus arivo anafatra bus re anao amotika an'reto bus be dehibe zay fa hoe fiosy izy mba ahafahan'le olona velona ao no fahitany depute jereany iny zao hoe za manokana zany a de tena ohatra ny hoe tsy alova e mifampiresaka am'ireo atao hoe coopérative mpitaterana rehetrarehetra io na ny national na ny régional na ny urbaine ny tiako ho tenenina zany eto hoe raha mahay miaramiara am'ireo fanjakana ohatra ny teo alohany e nameno fanjakana tany andro fitoroa valomany na ny subventionné reo mpitatitra rehetrarehetra eo a tena tsy niakatra mividina ny frais teto Madagasikara na viditsolotra koa raha voatazona araka ny tokony ho izy satria misy raha miasa amin'ny fanjakana sy le mpitatitra sy ny coopérative rehetrarehetra zany de zay ny tokony ho jery amin'ny fanjakana hoe fahaizanao miara-miasa amin'ireo coopérative sy ireo mpitatitra zao sy fifampiresahana am'ireo a no ahafahana mamaolana fa tsy mifampidiranao bus be dehibe aty atrano tena aminao fa mbola olana anankiray vaovaonay io raha io ny tanteraka ao na nandanany zany ao Sorano le lalana andanany eo ihany eny Ambanidia sy ny rehetrarehetra fa tsy na le frière ave ho voatazona satria ge tômôbily iny tsy andeha amin'ny rano iny tsy maintsy mandeha amin'ny gasoil iny mandeha amin'ny solika iny ny vidina solika e tsy hidina ntsony fa tsy maintsy miakatra foana amody antoka ndray amin'ny fanjakana zavatra hafa efa raha zay zavatra misy am'izao fotoana zao zany a atao hoe raha mirehitra ny hafa tsy voavono am'izany ntsony am'izao fotoana zao fa mamono ny hafa zany a de fiarahan-drehetrarehetra mikondoa fiarahan-drehetrarehetra miresaka zay ihany ho an'ny mpitatitra sy ny coopérative zany a eo ihany ko nge na ny atao hoe ny embouteillage aterak'izay reto andrenivohitra satria raha fahinonandreo bus ngeza be izy ireo bus ngeza be ary io zavatra io fa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha teo amin'ny andron'ny Flora Jonaromampianina hoe anafatra bus be a fa fatany fiatraik'an'izy teto de nalaonina janona eto amintsika nge zavatra mahavariana na manarina de hoe tenenina daholo ny zavatra fa nitateraka firy amin'le izy ho ana zany a tsy le ho avy le bus na tsy ho avy le bus a fa le fandrebirebi na le saim-bahoaka koa tena itsy andaniny zany hoe fampitahorana an'le mpitatitra zany hoe raha mampakatra frais ao nareo a raha vao tsy manaraka mibaiko ny mpitondra nareo a de ho avy reo bus reo de mijanona daholo nareo nga izy tsy vita an'izany tsy vita an'izany mihitsy hoe raha onanao ny olona na ho ampitahorinao ny olona fa rehefa mitrotra ny olona tsy voatohatra mihitsy tsy manaraka baiko dia tero teny licence ka zay le izy anao foana eo zany rehetrarehetra zany zany a tondra firenena tompoko agny fa tena hoe mila olona matotra mila olona tena hoe vonona ary tena manana programme an'asa hitondrana an'le tany sy ny firenena fa raha ny zavatra misy ohatran'izao am'izao ny de zavatra ny hoe ataoko hoe raha tamin'ny andro ny teteza mita ny eritreretin'ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao hitondrana amin'ny firenena am'izao hoe fanjakana ara-dalàna raha zay ny azo ilazana anazy ohatra zany zavatra misy izy aloha zany eo a tsy hitovy satria tamin'ny teteza mita tsisy bety fa tena samy mandeha samy mitady fotsiny zany a fa am'izao fotoana zao a tsy maintsy arahanao ilalam-panorenana io de rehefa tsy voara koa le lam-panorenana na mivoana am'le lalam-panorenana ianao a de efa tsy maintsy menomenona le olona satria na mpanao politika na itsika mpanohitra de tsy anaiky mihitsy voaka amin'ny fifanarahana sy mivoaka amin'ny zavatra natao ary zavatra mahavariana ke de raha tsy diso a mpitondra tamin'izao fotoana zao ihany a no nanao an'io lalam-panorenana io tsy diso mihitsy ianao zay mihitsy le izy ka raha zavatra nataonao a de tokony ho arahanao zany le zavatra tsy mipanohatra nanao an'le izy ary tsy président Ravalomana nanaongana ihany ko fa nareo ihany ka raha nareo nanao an'le izy a de ajao le zavatra nataonareo fa nareo reo moa tsy manaja ny zavatra ataonareo de ny olona ty ivelona ve tsy maintsy tsy mamenatra ve zany fitondram-panjakana ny olona ty ivelatra tsy mety fa tsy ajainareo le zavatra nataonareo tsy manaraka le zavatra nataonareo nareo fa alosy le mpanohatra ndray manao hoe tô ty zavatra nataonareo de andao aro atsika ty zavatra ty ka zany rehetrarehetra zany a de tena hoe mety anahirana kely atsika atsoatsy a raha tsy miroso amin'ny ty fikonan-dom-pirenentsika ty io ihany zany no vahaolana ho an'ty fireneny ty sisany ary io nge tokony tsisy atahorana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao atao hoe mba
lalana anankiray ary io afahany zany hoe mba miala am'le zavatra mety anahirana tsy ariana kely atsy raha ohatra ka hoe vita somatsara am'izao ny fifidianana amin'io lalana fifidianan'io amin'io lisy fifidianan'io am'ireo firafitry ny androm-panjakana zay misehatra ny fifidianan'io vita de mety zavatra doza be ny zavatra isy sanatiavana ary tsisy anaikany io tsisy anaikany io na fiarahamonimpirenena na vahoaka tsotra ary de hoe tsisy fifidianana malalaka zany tsisy fifidianana mangarara zany satria na ny anaranay raha tsy ao anaty lisy fifidianana na ny fitsipika hoarahana am'le fifidianana ary sasany mety manam-bola be miopapana ny sasany mety tsy manana ento manana hatraiza de fa tsy mitovy zany le fifandanjana ao am'izay hoe entina hiatrehana fifidianana zay de mety anahirana ka teneniko teo hoe sehatra anankiray zany ohatrany hoe vahaolana anankiray ahafaha mpitondra zany mba mivoaka malalaka amin'ny hiatrehana fifidianana zany ny fifampiresana zany reny fampiresana ka io moa zany azakazak'izay hoe tsy te hiresaka ny te hiresaka efa mazava io fa ny tsy te hiresaka de manana zay eritreretina izy ka io tsisy hoe hotereny io ka hoe tsy maintsy ianao manao an'izao na tsy maintsy ianao manao an'izao fa ny fieritreretan'ny tsirairay zany no mibaiko ny tsirairay afa ny resaka aloha zany zao atreto de ny hoe manoloana n'izao toe-javatra tena manahirana eto amin'ny firenena zao maty ihany ny doroana ihany ny fananana very ihany ny fiatrehana ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra eo ihany dia zany ve de hojerena fotsiny zany ve de tsotsorona fotsiny hoe ireo mitady seza zay ko mantsy ny tenendrareo député Jerry tady seza hony ny faneho-kevitra ao am'izay satria manoloana ny misy mantsy ny olona tsy de mahazo tsara n'izy hoe nareo le mitaky ny fikonan-dom-pirenena reo ny mitady seza fotsiny reo fa atandre mo tsisy an'izany fiaraha-mitatana zany zany no aparitaka ny sasany any anivon'ny fiarahamonina any kanefa raha tsy diso ny fomba fijery tsy zany mihitsy le tena hoe lala-kevitra ilay fikonan-dom-pirenena marina mihitsy zay teneninao zay namanarina raha ny fiantsona any ambadimbadika any andao hiaritatana andao mena sezinareo de tokony angina sy ny rehetra misy zany zavatra zany fa ny aty anivo mpanohitra mihitsy zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana efa zao hoe zavatra iainan'ny firenena de mbola hiaraha siso hiaraka tsarain'ny vahoaka io tena marina ny an'le mpanohitra sy ny tim fa aika seza fotsiny de davana tsy zay le izy fa tena hoe fanavotam-pirenena no atao de manetry tena zany ny aty amin'ny atoko-panohitra ny hoe andao raha nga hiantso amin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao fa tsy mety zavatra tao ty sy ny atrehana fifidianana amin'ny herintaona ny firenena efa latsaka andavaka ny vahoaka efa me mahantra raha zao hoe mbola asiana fanongoana-mpanjakana sy asiana ady atrano ray to amintsika eto aiza hoaiza ndray zany ny anarenana an'ity firenena ity raha mbola isy teteza mety afandroany de hidindray ny robinet fa ny zavatra ny tenen'ny mpanohitra de hoe andao ifampiresaka andao anao concertation nationale de apetrapetraka daholo ny tokony ametrahana ny atao hoe ireo sehatra rehetrarehetra zay ino moa zany hitatana ny fifidianana de mazava ny fitsipika rehetrarehetra de miara tompona andraikitra tsy misy tsony menomenona oe ka nisy nangalabato hoe tsy mety ny nataonareo fa zao fa rehefa irahana mamondra vola io sy irahana mametraka io irahana mandinika irahana mifampiresaka de samy tompona andraikitra ny rehetrarehetra dika zay zavatra mbola adalany zay mbola te himenomenona rehefa vita fifidianana fa io nefa mifanarahany rehetrarehetra ahafahana mahita zay fifidianana madio sy magnaraharo zay sy eken'ny rehetra dia fampandrosoana firenena sisa ny tokony fanampiana aorianan'zay zavatra zay ao aorianan'zay zany raha misy iaraha-mitatana rehefa madio ny lalana lesy mazava ny fitsipika rahana ngamba tsy olana tsony zany fa zay lany eo tokony ifanampiny rehetrarehetra fa raha am'izao fotoana zao de tamitsahako amin'ny teny hoe tsy resaka fiaraha-mitatana ahoana moa ny arahana mitatana am'izao fanjakana zao efa sahirana izy raha tsy mahatavavoaka an'le izy tsony fa de zay hoe fampiresaka aloha de hita eo toy eny avy eo
ia mamaraparantsika député Jerry Randrebolaina tsejajeja tsy aritra fotsiny tonga atao tsaina maraparana antsika azy miteny moa ianao hoe ahoana moa ny arahan-tantana amin'izao toejavatra tsy teo maimbo ao anatin'ny hoe toejavatra efa manahirana fa hoe andao ikondoa andao iresaka zay ny tena zava-dehibe zany ao anatin'le izy fa tamin'ny ty gouvernement ty de député Jerry raha ny saina zany le fanamboarana fikitihana le gouvernement tamin'ny prime ministre moa zany teo foana fa le mpikambana atao anatin'ny gouvernement kitihana voalohany kitihana fahandrony ka ny ato de nisy ministera ny sarahana de le tato ihany nafindra tato de nisy ministra nampidirina fa tamin'ireny fotoana ireny ane nisy olona ny tenena hoe andao ianao ho atao ministra isana zao fa tsy nety za tsy anaoko nahirana be zanyko zao ve ny toejavatra sins ino moa zany tsejajeja tsy aritra ihany iny ary député Jerry Randrebolaina mamaraparantsika inona ny tianao amafisina raha tamin'izay resaka izay tena mibatoerana moa ny resaka akazobe teo ihany koa ny resaka fikonan-doha pirenena izay hoe tsy azo hidivirana io rehefa dinihana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao dahoary ia za moa zany de manamafy satria ianao tena nao nitsetratsetsa tsy aritra zany amin'ny resaka teo fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de reo ministra tompona andraikitra na premier ministre mihitsy ary dia raha mandingitsika sy mahita eny fahita lavitra eny de tsy de ahitana teny mihitsy zareo reo satria rehefa mijery ny tena maniadiady ny tena hoe samy tompona andraikitra atao zany amin'ny fampandrosoana ny firenena de zay ao le fandraisana andraikitry ny gouvernementa sy ny premier ministre zany de io mizavatra mametra-panontaniana tsy nisy ohatran'ny fanjakana hatramin'izay satria raha mahavita zavatra ministra anankiray na anao zavatra ministra anankiray tokony mba manana mba miresaka eny amin'ny enina manjery na mba manao fanambarana kely na amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny foto-drafitrasa na mitetika asa zay mety ho tanterahana so atao zany fa ohatran'ny zavatra mametra-panontaniana any zay zavatra ray tsetsatsetsatratra ohatran'ny lazainao zany fa makanako ny fandraisam-pitenenako eto moa zany dia tsy hainy tsy tsotra an'ireo atao hoe famitima sy jeune-tima varadrano zany na manarina zay nanao formation na leadership izy ireo tamin'ny asabotsy teo zay tonga maro tokoa nisy teo amin'ny telonjato latsaka kely teo zany nanao an'izay formation zay dia isorana izy ndraikitra reo tamin'ny favitrihana sy nandraisana ireo andraikitra tamin'izay hoe fandavatena sy fahavononana satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de mba tea hitarika akory zareo mba tea andray andraikitra amin'ny firenena sy amin'ny andraikitra zay mety manandrify azy eny amin'ny fokotany sy eny amin'ny commune rehetrarehetra reny de isorana be dehibe izy reo tamin'ny fandraisana andraikitra zany de eto koa dia mametraka sady ny mandram-peona ho an'ny mpiaino ny MBS rehetra satria manapoetra tokoa ny atao hoe fitenenan'ny tena sy fandraisana anjarany tena eto amin'ny ara-manonja ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra samy hotahin'Andriamanitra daholo. Iny ary isorantsika député Jerry Randrebolaina zay voavita amin'ny alalany tika Madagasikara tao amin'ny distrikana Avaradrano nitondra an'izay fanazavahan'izay nitondra faneho-kevitra ihany koa député izy zany hoe solombavam-bahoaka any anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna eo mampanao lalàna andrareo eo ihany koa ny hoe manara-maso ny asan'ny gouvernementa ao anatina androm-panjakana izany hoe député Jerry Randrebolaina izany ary maha-député moa zany de hoe miaraka amin'ny vahoaka miaina miaraka amin'ny vahoaka fa tsy hoe le vahoaka ty ananina ty de ny olom-boafidy na zay olom-boatendry aty ananina ty fa ny tena zava-dehibe de hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonina misy ny vahoaka malagasy zany ka eo no fanontaniana mipetraka ary eo no fanontaniana mipetraka hoe le fahorim-bahoaka ve mba tsapan'ny zay manana andraikitra any rehetrarehetra any ty le fahorim-bahoaka ty zany zao raha voaresaka hoe tsy fandriam-pahalemana zay somary mibatoerana moa tamin'ity fandarany ty dia raha hoe ametraka fandriam-pahalemana zany namana faniry io tsy vitan'ny resaka kompisoroka fotsiny zao io hoe fandriam-pahalemana egalina de hoe inkeo de hoe
miaramila fotsiny na zandary fotsiny na apolisy fotsiny tsia anisan'izay fa raha voaresaka hoe tia ametraka fandrimpahalemana maharitra ianao a any amin'ny fanabeazana aloha ny resaka lalana aloha ny resaka rafitra aloha ahoana moa ny tsoresana ny rafitrako any amin'ny sefokotany de efa misy oaoaoa be any eny mifokotany any resaka hoe sefokotany tsy vidiny fa tendreny sisisy misy fetraka any amin'ny tsy fandrimpahalemana zany rehetrarehetra zany ny tontolo fananatany zany tsy azo elana ihany ko zany tokony mirindra tsara io fananatany io tokony mipetrapetraka tsara io fananatany io fa olana be vao miresaka anao zany de olana ka ianao zany raha tia azo ny hoe fandrimpahalemana maharitra dia io a tsy afaka manderery fa famatotra io a amina lafin-javatra maro samihafa tsy hoe ametraka fandrimpahalemana ianao de resaka basy zay hoe ametraka fandrimpahalemana maharitra ianao de hoe resaka hoe vata miaramily zay ao anatiny zany tsisy mandaha mihitsy ao anatiny zany fa manjaka ny tsy fandrimpahalemana eto Madagasikara satria betsaka ny toerana saro-dalana lalana zany dia anisan'ny manamora ny fisiny ny fandrimpahalemana maharitra zany moatra ny tsy azo ny sasany mantsy zany na tonga ny président Marc Ravalomanana ny kely aina mihitsy tena nanao vaindondra raha mihitsy ny fanamboaran-dalana teto amin'ity fireneny ity tompoko fa so de tsy hain'ny sasany zany io lalana io a dia mama olana be dehibe tsy hoe famoaham-bokatra ihany fa fialana amin'ny fitokanamonina ny lalana ihany koa no ahafahana mifandray mifamezivezena resaka communication directe natao hoe lalana zavatra hoentin'ny lalana communication directe zany hoe le olona zany tonga de afaka mandeha amina makany amin'ny toerana ray izy a noho n'lay lalana rehefa tsy misy an'lay lalana de tsy afaka mifandray a le antsona hoe olombelona ka zany rehetrarehetra zany a de efa natao teto amin'ity fireneny ity fa ny ato moa manangana manatsara ny ato a mieritreritra zay nataony teo aloha tsy izy daholo fa zay zao ny eto de sombana zay efa nisy teo a tsy rarahina fa hoe tamin'ny androny ratsiraka io tamin'ny androny Valomanana io tamin'ny androny Hery Rajaonarimampiana io mety tonga hatrany amin'ny tamin'ny androny Tsiranana io fa itsika hanao zavatra vaovao mba hoe ho hitan'ny taranaka faramandimy zany le zavatra atao koa amin'io a tena hoe zavatra tena maika ve zay ny fanontaniana mipetraka tena zavatra maika tena hoe zavatra tena hoe tena mahamaika farak'izay mahamaika ve le zavatra ho atao zany hoe fanafarana bus zany zany hoe téléphérique zany manara-penitra be dehibe nefa ny olona ato may dorana misy mandoro ny piraitany razana de aiza le fandrimpahalemana ka io zany de mitombona tsara mihitsy le hoe tsy tafavoaka na firenena iza na firenena iza tsy afa miala am'izany Madagasikara raha tsy mipetraka araka ny tokony izy a ny fandrimpahalemana maharitra apetrao ny fandrimpahalemana maharitra satria nareo ny eo misy fitondrany eo de apetrao ny fandrimpahalemana maharitra ahafahan'ny olona milamitsaina sy ahafahan'ny olona mamokatra zao ne zao na ndeha mamokatra ianao de efa mitaintaina foana na an-tanan-dehibe na any ambavoatra ny an-tanan-dehibe zao mandeha any am-piasana de nanona zay ny trano nanaona indray zay ny akosiny kisoa ao so de misy mahana sode mitaintaina foana le malagasy de aveo de lasa kizitina satria tsy mitombotsaina fa miasa be le sainy mitady vola de aveo le fananana kely efa eo ampilatanana dia ahihina satria tsy misy an'lay fiarovana izay takin'ny vahoaka malagasy tsy mipetraka lay fiarovana zany resaka fiarovana amin'ny vahoaka anao zany tena andraikitrao mihitsiny zany fa raha hoe fiara-miasa amin'ny any ivelany zany amin'ny resaka fitandrona amin'ny filaminana fanampitra zany hoe mba ampio zay amny ara-pitaovana fa ohatran'zao sy ohatran'zao ampio zay amin'ity zany fanampiny zany fa enao aloha ny tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoakanao aloha iza ny tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoaka frantsay anjaran'ny Macron zany iza ny tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny États-Unis anjaran'ny Joe Biden zay mpiara-miasa amin'eo zany fa tsy hoe inny Amerikana de tena ampio zay ry firenekafa hiaro ny vahoakanay za koa nisy an'izany tsy misy an'izany mihitsy
ka ianao zany eto Madagasikara dia anjaranao no miaro ny vahoaka anao. Ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao dia tsotra, tsy voaharo ilay vahoaka malagasy sy ny fananany, tsy voaharo. Zay ny zava-misy zao. Ka raha ohatra ary izy tsy voaharo dia atao ahoana? Dia atao ahoana? Singa anankiray fotsiny iny hoe tsy fisin'ny fandriampahalemana io. Singa anankiray io amin'le antsoina hoe misère, zay teneniny mpanao gazety frantsay, efa miaina ao anaty misère ny vahoaka malagasy. Fa ny tsy fandriampahalemana singa anankiray. Miresaka ianao aty amin'ny sosialy, problema. Miresaka ianao aty amin'ny toe-karen'ankapobeny, problema. Dia inona zany? Dia io rehefa hoe anao amin'ny fionandoha pirenena amin'izy, tonga dia misy taitra ny ananana, mitady seza reo, zao reo. Tady seza ahoana? Fiaraha-midinika an-tatabatra boribory no atao, na latabatra lavalava na latabatra inona, mifampidiny, mifampireza oziny FFKM. Dia miteniteny foana ve zany ny FFKM? Teniteny foana ve zany reo ray aman-dreny mpiangonana reo? Teniteny foana ve zany ny CFM zay miteny hoe fampidiniana antsika ny malagasy? Inona koa no teny, fa maromaro no teny amin'ny taky an'io, ny HCDDED, ny communauté internationale efa niteny daholo, mila mifampidinika ny malagasy samy malagasy, zay le hoe malgaso malagasy. Ary tany anatin'ny feuille de route tany sao dia adinitsika, mbola mizatra tsy tanteraka tamin'iny resaka feuille de route le nataminina ny gidragidra teto amin'ny tanàna iny, mbola misy tsy tanteraka, iny mbola tsy tanteraka 100 tompoko hatramin'izao. Sasany no maika fotsiny hoe atao izay azahoana ny fitorana, dia zay no namaika. Fa rehefa teo io vokany, io vokany io. Iny ary namana fanirina zafy manatany efa eto ihany ianao somary mbola bahatoerana ny resaka tsy fandriampahalemana satria tena mampalahelo ny zavatra miseho amin'ny firenena. Teo ihany koa ny hoe fikonan-doha pirenena ndaondray aza atrisy. Ia, misaotra ny député Géry Randriambolainy tsika niaraka tamintsika teo. Resako le fikonan-doha pirenena iny rehefa aveo rina fa misy zavatra manahirana ohatran'izao zany, satria hatramin'ny omaly mbola mitoy izao maraina izao ary mbola mahazo antso ataribitsika efa nomeny député Géry teo ihany ny sombony mana problema na resaka carburant zany amin'izao fotoana izao ny manodidina Antananarivo dia ny any faritra ihany koa rehantsika zany. Misy namana avy Antsirabe tokony hiakatra sahirana manodidina Antananarivo omaly maraina io koa zany dia somary misy zay hoe fandrenesana samy hafa ny amin'ny hoe tsy fampino ny carburant, mbola sy tonga ny carburant. Gazoil ny tena tiantsika resahana anatin'izay ka tokony hitondra fanazavana ofisialy zany le fitondram-panjakana mahakasika an'izay, satria raha le nazavaina manko dia hoe mbola ampy tsara ny carburant anatin'ny 3 volana, mandeko tsara ny commande, dia mila mitondra fanazavana manoloana izay le fitondram-panjakana, satria raha le karazana vaovao zay voaraintsika maro samihafa zany dia maromaro no mitety an'izay hoe tobo d'essence zay, kanefa dia samy ohatry mitovitovy daholo izy hoe tsisy ny gasoil, tsisy ny gasoil, miandro commande ve dans 15 jours ve vao misy tonga indray. Zay zany napetratsika izay fanontaniana zay zany, satria vaovao zay nahoraka hatramin'ny omaly mitoy zao maraina zao zany resahantsika zany. Zay ny amin'iny fa izy ty manko le tena olana zany de tena hoe le tsy fahatsapany le endriky le fitondram-panjakana mihitsy mitodika makany amin'ny vahoaka, de lasa miseho amin'ny andro maro mihitsy nylay olana firenena malagasy satria mantra reraka ary tsy afaka tsony andeha lavitra arak'izay zavatra kely amin'izay foy amin'le fanakaran'ny fieritreretana le vahoaka malagasy. Tsy afaka andeha lavitra izy rina satria le fahasairanana mandifotra azy. Le fahasairanana zany na ny rano sotrony io, na ny sakafo hoaniny io, na ny akanjo anaovany, na ny kiraro anaovany io, na ny freina taxi be andehanany io, na ny freina bisikilety, na freina taxi moto, na freina taxi ville, ny saram-pianarana zanany, ny droit isan-karazany, ny fanafody itsabony tena, marobe zany ny olana miseho amin'izao fotoana izao. De izany rehetrarehetra zany ny antony mahatonga antsika iresaka ny antony hoe rehefa mipotra le olana zany dia miseho amin'izay lafiny rehetra zay le fahasairanana.
de zany ho resantsika sy fakafakaitsika zany fa milatsaka moa misy vaovao eo raha ohatra ka misy sary de tsara ampidirina le satria misy grevy ny akatso eny am'izao fotoan'izao eo amin'ny mpandraraha zany de fantatra fa misy fidiny université eo amin'ny PAT zany azotsika zany toetry nefa nisy filazana tamin'ny teti-bolam-panjakana hoe ampidirina ao anatin'ny karama-paisa-panjakana am'izay fa tsy mandeha manokana ny karama ny PAT nareo mpandraraha ny université nefa mbola tsy mahita ihany tsika rina hoe mandeha le fitokonana de le 30 andro zany lasa 5 amby 30 andro lasa 40 andro arak'le mahazatra teo aloha de hatram'izao zany mbola manao an'le fitokonana zany le personnel ny PAT zany na le mpandraraha eny anivony université de midy zany ny université no ny antony tsy fandraisan-karama bon zay ny amin'iny fa zao nge ny tena manahirana n'izy ty ny tena manahirana zany raha ohatra zany ka mampiseho le fitondram-panjakana hoe tena manao ezaka amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy misy le oeraoera de zavatra afo zay raha ohatra ka miteny le fitondram-panjakana efa tena miasa zay fa zao moa izy efa mivanina zay hoe Madagasikara tsy vitandray andro ary tsy ao anatin'ny 5 taona na fitahana mamita zavatra marobe fa ilaina fotoana zany de asiny noho le izy noho ny fisian'ny Covid noho ny fisian'ny crise eo amin'ny Ukraine sy Russie de zay indray zany no argumenteny bricoleny tsara le izy de décortiqueny tsara le izy fa izy tsy responsable de ahiliny ihany le zavatra zany kanefa rehefa mahita tsika ny zava-misy eo anatin'le fitondram-panjakana de ozy tsika hoe tsy normal zany ka de ty adevitra ray ty resantsika hoe ahoana ny ministra ray eo anatin'ny gouvernemanta mahavita makalaza anniversaire goavambe ary manasa mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta maromaro manasa mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta teo aloha ary manasa mpiara-miasa aminy sy mifianakaviany ary tena revy be tsy tanono nahita an'izany sary zany tsika fa mbola miketrika ihany koa tsika ny afahantsika zany mahazo tsara le izy tamin'ny faran'ny herinandro teo fantatra ny toerana nanaovany zany tany avaradrano ary misy aiza moa loharambavao sasany no miresaka hoe zao tapitry ariary ny vola lany tao anatiny io anniversaire zay fahakalazana ny 50 taona na ministra anankiray io de revy gâteau be boisson sakafo zany zavatra mitranga apainina 10 metre miala am'le toerana zay ambambany voatra kely ty avaradrano ty akaiky bypass misy malagasy sahirana mijaly ary fantatsika tsara fa betsaka am'izao fotoana zao no malagasy zay matory andalana tsy ambany tunnel rery ihany fa matory eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny akoatran'le teny indrina hoe miteny rery fa misy ny lasa dala fa misy anko ny efa tena tsisy toerana tsony atoriana ary tsisy ihany koanina mandeha ambadika eo moa le sarin'le ministra de averitsika foany ty adevitsy hoe tranquille ave ny conscience ny fitondram-panjakana anatina situation ohatran'izany tena samihafa mihitsiny zany ny elanela n'lay fiainana eo amin'ny vahoaka sy le mpitondra fanjakana le mpitondra fanjakana zany mikalabina be lefa le mpitondra fanjakana dia nampindramina fahafana nampindramina fahefana le mpitondra fanjakana fa le tom-pahefana na amin'le fahefana menjera amin'ny tany fa le nampindramina fahefana afaka be ary rehefa afaka be dia aingaikaingana ao anatin'ny fotoana zay nananany andraikitra tao anatin'ny zany raharam-panjakana zany akoatry ny fisina trangan-dravasa samihafa zay mahavoaresaka azy dia miaina ary na de efa lesy olona teo aloha raha dia naverina amin'ny andraikitra hafa indray mbola anatina gouvernemanta ihany de petraka fantaniana ny aminy hoe manahoana ny loharanom-bola nireny tompon'andraiky mpahefana sy fanjakana ahafahany nanatanteraka fety be ohatrandreny
satria ao anatiny ny krizy ara-tsosialitsika am'izao fotoan'izao de zay nge nresantsika hoe tsy tsapa ary tsy hita an'le fitondram-panjakana io fiakarany vidim-piainana io matoa izy mbola manao anniversaire afaka manasa olona marobe ary mandany vola amatapitrisany ariary nefa etsy ankilany etsy misy olona etsy tsy mahavidy menaka, tsy mahavidy menaka le tena madio tsara kaste, tsy mahavidy menaka amin'ny vraky madio na menaka mandry, tsy mahavidy menaka amin'ny vraky 2 litra na atsasany na fefana, zarazara mahazo atsasaky mifefana fa menaka efa avy nany endasana no vidin'ireny olona ireny. Misy olona tsy ankilany tsy mahavidy vary ary tsy afaka mihinam-bary ny 3 isan'andro fa lasa mihinam-bary indray mandeha isan'andro. Fa misy olona koa etsakilany zany resantsika rehetrarehetra zany de efa mivarim-pananana tanteraka ary efa ritra ny fivarotam-pananana, tsisy tsony le fananana midry hatrany amin'ny vary-bilany efa rany satria tsy maintsy mitady an'le sitranay alao maty rapitsy toy zay maty androany. De izany tsy menimenina amin'ny fiakarany vidim-piainana, izany tsy menimenina fa tsy mahafaka misitraka sakafo ara-pahasalamana intsony, izany tsy menimenina fa tsy manam-bola, izany tsy menimenina fa tarany karama, izany tsy menimenina fa tsy mba afaka mitovy am'ireo zaza malagasy rehetra zay mba afaka manao vakansa fialan-tsasatra ny andro, mba afaka mampiditra ny zanany amina sekoly mba raitra fa ny tany sekoly raitra aza manjary nidina aty amin'ny sekolim-panjakana tsy andavana écolage. Petsaka ny vaovao retsika makasika an'izany hoe voatery ny esorina itariny zanakay de nampidirina EPP nampidirina CEG fa tsy possible intsony le écolage 50 000 ariary am'izao fotoana izao satria niakatra ny saram-pianarana. Fa etsakilany ianao mahita mpanohana an'le fitondram-panjakana manao gâteau 5 mètres anazy zany, manao fety be, mahazo alalana mitondra tanàna Antananarivo ny préfecture de manao zay tiany atao, de manao congrès any avaratra any andrefana de manao sakafo be de mahita mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta zay efa fantatra ny nataony satria tamin'ny andro nitondrany an'le ministera no nabeadevitra momba ny rahambolamena telo amin'ny 75 kilao. Tamin'ny fotoana nitondrany an'le ministera no nandrenesana fa very tsy hita nandravo natao anatin'ilay coffre-fort ministera ny volamena 530 kilao. De rehefa lesorina tao anatin'ny gouvernemanta mbola tsy adevitra karera vaky samihafa sy mahabeadevitra tsika. Nesorina tao anatin'ny gouvernemanta satria nabeadevitra de naverina andray fanomena départementa hafa. So de sy tendra hoe de be felona nareo anniversaire aloha ko azony atao zay anovany azy, tsy problème zany am'izay fomba fankalazany anniversaire tsotsotra tany amin'ny sehatra misy azy zany, na niaraka tamin'ny vady aman-janany na niaraka tamin'ny fianakaviana fa mampametram-panontaniana ihany ny lafin-javatra ohatran'izany hoe dia ahoana ny fandanim-bola be mihoatran'izany manoloana ny zava-misy iaina firenena ankehitriny. Tsaroko tsara zanaka filohan'ny repoblika tamin'ny repoblika fahatelo tapany voalohany nakalaza anniversaire tamina hôtelina Goavambe teto Antananarivo. Asa nanatratra na nahazo ny 17 taona ve izy tamin'izany fotoanandro zany na 15 taonany manodidididiny eo. Tsaroko lizy fa adihevitra be zany, mbola tsisy Facebook zany tompoko ary mbola vitsy ny gazety ny asa tamin'izany fa adihevitra be teny anivon'ny fiarahamonina zany hoe nakalaza ny anniversaire ny tarianany na ondrahanina. Tsy mazava ho azy tsy nanana ndraiky mpanjakana le zanak'le filoha, mazava ho azy tsy nanana ny volany na hafahany izy nanao an'izany fa tsy maintsy misy fanontsoena avy aty an'ilay filoha de mipetraka tamin'izany adevitra zany rehetrarehetra hoe ara-dalàna ve famoaham-bola tamin'izany. Ary ie le problème
eo fifangarony lay volam-panjakana sy ny vola manokana io manahirana ary anisan'lay nampidiry ny gasy leo ao anatiny le fanitsakitsahana lalam-pandrena veriberina nambaran'izy ireo nataon'ny fitondram-panjakana artikla 7 izay raha toka sy diso ny fitadiko amin'ny lalam-pandrenana mikasika ny enrichissement illicite. Zany enrichissement illicite zany de hoe ny fahefa-panjakana dia hanaovana fomba hanangona karena ho any amin'ny tombontsoa tena manokana. Satria raha ohatra an'izay le izy fantatra fa nisy ny anniversaire farany herinandro teo, fa raha ohatra an'izay le izy mifantonena manitikity de hoe ahoana tokoa moa telo taona eo amin'ny fanjakana efa voaresaka ny sasany fa manana trano be tsy tanono miparitaka eto Antananarivo, manana fiarakodia raitra, manana karazana trano, manana karazana espace, mahavita manao vakansa mandehandeha na ho isan-kerinandro ary mandeha makany Maurice, mandeha makany Dubai, ny tety tanàna manodidina, ary mahavita mijery any Anjanjavy, mahavita makany Anakao, mahavita makany Nosokomba, mahavita makany Ambilalemaitso, mahavita makany Nosy-Belleville, mahavita makany Sainte-Marie. Tompon'andraikitra misy an'izany. Fa le malagasy tsy afaka mahavita an'izany sy misitraka an'izany satria tsy manana fahefana. De miantona eto ambony eto ihany le vola sy le toe-karena an'izay manodidina le fitondram-panjakana fa tsy miparitaka makany anivon'le vahoaka sy ny olon-tsotra zay tokony hanodina ny raharaha toe-karena. Zay nge le olana. Zay le olana amin'izao fotoana izao. De mila mamaly an'izay zany na tiana na tsy tiana. Ary manazava an'izany, zava-misy zany ny endriky ny ao anatin'ny fitantanany raharaha-panjakana. Ny antony de tsotra. Adefitra mila resahany zany. Ny antony mahatonga antsika resaka an'izany de hoe aleo azava tsara kosa mba tsisy mifampifangarona ny raharaha-panjakana sy ny raharaha manokana an'olon-tsotra. Manjary lasa fisehatra fanangonam-bolam-panjakana famotehana n'lay toe-karem-pirenena ary hanodikodonam-bolam-panjakana le raharaha-panjakana, le raharaha azona fahefana. Zay ny mahatonga ny rehetra miteny tsy resaka vidim-piainana fotsiny ihany ny raharaha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ietsona ny olona rehetra mba haneho ny heviny hanolo-kevitra fanavotam-pirenena na any fikaonan-doha-pirenena fa tena raharaha-mbahoaka sy raharaha-pirenena mihitsy ohatra n'izao resahantsika izao. Satria misy mieritreritra fa roviana ny olany ny paiso akady. Tsy mety ritra ny volam-panjakana fa misy foana io. Mbola manodidina raha teo Madagasikara ka azo varotana sy hotsetsafon''ireo vahiny mivezivezy makany ivelana ka zay tompo-pahefana rehetra eo de afaka mizara manao braderie amin'ny harena-pirenena. Mba tsy rariny zany. Zay nge le tokony hitolomana sy hijoroany rehetra hosa. Ary le nahitsitsika hoe tsy aty amin'ny FB natao hoe tolona fa any amin'ny sehatra hahafahana maneho izany hevitra izany ka raha misy ny kianjan'ny demokrasia de any ny atao hoe tolona hilazana le marary le tsy mety ary hifanankalozan-kevitra sy hifanankalozam-baovao. De tsisy moa le kianjan'ny demokrasia de kianjan'ny finoana misy. Le kianjan'ny finoana indray tsy azo hidirina sy anehoana hevitra. De ahoana foana ary. De zay mahatonga antsika manapongatra ny ty ady-hevitra ty ianao. Mba tsy mety le izy anatin'izao fahasairanana tena mangitsikitsika zao ve mbola misy olona samy galabina ihany miletra sakafo, misotro zay tena tiana hosotroana, manao fety be, ankila misy vahoaka fa diranovana tsy manan-kanikoanina. De mahita tory amin'izany ve ny tompon'andraiki-panjakana hoe reto vahoaka antsika reto mpiray raha amintsika reto mpiray tandrazana amintsika reto mavranjo reto belelokely reto reto rovidamba reto ahoany reo fa ity tsika ty tsy mahita an'le problema mihitsy ao anatin'lay vitre à fumer, tsy mahita an'le problema mihitsy ao anatin'le blindé, tsy mahita an'le problema mihitsiny satria isika manana carburant à gogo.
zany zava-misy am'izao fotoana zao de renydrehetra reny ny teneny rehetra hoe aleo kosa aloha mba hazava satria tately afa-drakotro za ny anaran'zany tately afa-drakotra de aizitsika ohatran'izay le izy de mivelontsika makany an'le concertation nationale mazava le concertation nationale zany vakiko mako le izy vakitsika le izy concertation nationale aloha jerevantsika mihitsy ny ty salut nidina be nanomboka androany voalohan'ny volana aogostra ny vidin'ny solika sy ny gazy aty la réunion misy namana zany mandefa afatra voray namana ndraso aloha falitsika kely izy de anaovantsika fanadiadiny zay nidina be ozy izy nanomboka androany voalohan'ny volana aogostra 2024 ny vidin'ny solika sy ny gazy aty la réunion aty amitsika le izy rina miakatra tena grave ny situation ty de le miakatra tsy mahazo avao mariny ianao vokatry ny ady ony eo amin'ny Ukraine sy Russie fa mivoaka ihany le adevitra tamin'ny eo amin'ny banque mondiale sy ny FMI satria misy olo tena tsika malagasy miasa ao de hoe be loatra le elanelam-bidy iny efa andresan'le dirikabon'ny présidence iny misy an'le 550 milliards d'ariary ka raha ohatra ka tsy ampiakary ny vidy solok'io le trosa zany de lasa 1200 milliards d'ariary zany hoe 6000 milliards de FMZ le izy hatramin'ny farany taona de iza manefa le voaka malagasy manefa an'izy fa zao verenatsika iny tia devitra ray ity ny resahantsika zany zao manko le fikaonandoam-pirenena zany io tiatsika resahany io nitaterahana tetsy amin'ny itestation zany tery Beoritsika lay fionana tamin'ny sabotsy lasa teo nahitana endrika karazan'olona maro ty fiaonana ty rina rabe mananjara satria karazana mpanao politika teo aloha zay tsy hita tao amin'ny fanaovana politika karazana fikambanana karazana syndicat ary misy olona avy any ampitandranomasina mihitsy raha tonga niatrika zany fanomanana fikaonandoam-pirenena zany zay manko loisy fanomanana zay le mahadinika asa iombonana azy ka ny fehikevitra tapaka tam'izay de hoe voalohany amafisina ny antso atao amin'ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara FFKM zany sy ny fianakavimbe iraisam-pirenena ary ireo ratsana voalaza ny lalam-pandrenana CFM AC DDED hanampy sy hanamora ny fanatanterahana fikaonandoam-pirenena. Ny FFKM moa efa nanosika ny amin'izay dinika izay ho an'ny mpitondra sy ivelan'ny fitondrana. Fianakavimbe iraisam-pirenena talohan'ny FFKM manteny de efa nametraka ny vondrona Europeana nisy izay concertation inclusive zay. Nisy délégation misy tao. Nisy délégation nitety am'ireo ambaratonga samy hafa reo. Ny CFM vao tamin'ny herinandro entsika rina ny tena le espace de dialogue na concertation. Zany hoe le voambola nitenena anazy mody espace na dialogue na concertation inclusive tokony fananto ny fampidinika ny mponina fanjakana sy ny mpanohatra. Ampiaro ny demokrasia de ifampiresaka. Aloha misoroka tozay mitsabo, tozay miantra ny loza, prévention na crise. Fa ny dikan'izany rehetrarehetra zany fikaonandoam-pirenena daholo ihany na concertation nationale. Tapaka faharoa tao anatin'ny fehikevitra ity fanomanana ny fikaonandoam-pirenena ity de hoe entanina ny antoko politika ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana samihafa izay handray anjara mba hanomana mialoha ny sosikevitra avy amin'izy ireo izay hodiniana amin'izany. Ho tsara kokoa raha voaray mialoha eo anivon'ny komite ombonana araka ny tetoandro voalaza etsy ambany resahiko izay tetoandro ray rehefa avy eo. Fahatelo de hoe eo zany ny hikendrena ny ahafahana mampiditra anatina lahadinika amin'ny fivoriana zay tokony hisy eo anivon'ny antenimera rotota mikasika amin'izay zavatra tapaka ao anatin'izany. De ny zava-dehibe de hoe hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra zany hoe nanomboka tamin'ny sabotsy teo ka hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra 2024 dia fanangonana sosikevitra. Iny zany le alefatsika makany amin'ilay komite ombonana, komite teknika ombonana. Dia ny faharoa de hoe tapa-bolana faharoa amin'ny volana septambra 2024 ny fikaonandoam-pirenena.
Tapa-bolana faharoa amin'ny volana septambra 2024 ny fikaonan-doha pirenena. Mazava zany zay hoe misy deadline zany. Any amin'ny tapatapako ny volana septambra zany ny ainga ny fikaonan-doha pirenena. De efa nahitahita solotry ny hendriky ny hanatanterahana zany ny mpivory taorina. Manodidididina ny 3 andro anoany no hanatanterahana izany. Ary misy lahadinika tena matomboka mikasika indrindra ny code électoral sy ny raharaha-pirenena diniana anatin'izany fikaonan-doha pirenena zany. Ary dia samy nandrososikevitra ny rehetra ny amin'ny conducteur na ny amin'ny tetoandro handaminana ny rehetrarehetra zany sy ny ora hitondrana amin'izay fikaonan-doha pirenena tena izy zany. De ho vakiketo ty anankiray ty satria ny zava-dehibe everitsika fa tsara resana mahakasika an'izy ty, zay misy miezaka amin'ny diaboliser hoe mitady seze fizaratseze fiaraha-mitantana satria mailo manko ny sasany. Mailo ny sasany am'le pratika politika zay nianana hatramin'izay Rinarabe Mananjara hoe raha vao misy zavatra ohatran'izao mihetsika de io le pratika niainantsika 2009. Raha ohatra zany fidinina an-dalambe de very ny fahalena ataony tamin'ny fotoan'andro no ataon'ny hafa ankehitriny. Zay le fandehan'le izy. De mametraka ihany koa ny amin'ny hoe raha ohatra ka ohatrohatran'izao ny endrika ny fionan-doha de ohatran'izao zany le zavatra nitranga tamin'iny de ohatra ny mahatsiaritsiaro an'le hoe dinika santatra ny sasany tamin'ny fotoan'andro. Ohatra ny mahatsiaritsiaro ny sasany amin'le hoe conférence nationale teny amin'ny CCI Vato. Tsaroantsika rendriny. De anova zavatra amin'ny fisiny zany adevitra zany. De mametraka fahamelona le mpitondra amin'izao fotoana zao. Le teny efa niainantsika sy nataontsika io aleo mailo tonga any amina fizaratseza io sy fiaraha-mitantana. De zay zafinjavatra zay satria le fanjakana tamin'izany fanjakana azo tamin'ny alalambe tsy nahazo ny reconnaissance internationale tsy tao anatin'ny retour à l'ordre constitutionnel dia tsy maintsy nisy zay fandaminana politika zay. Fa raha mijery ny zava-misy alohatsika pira tamin'izany ny zava-misy efa potika le firenena tamin'ny 7 nakadiny fa vao mainka potika tsara le firenena amin'izao fotoana zao. Le tsara tiako teneniko eto arak'izay itiavan'ilay mpitondra fanjakana azy sy le olona mangina zay mijery an'ilay fahampitian'le firenena. Silence complice, tsy miteny. Ary zay olona mitsangana ara de dotony nefa izy tsy manana vahaolana, izy tsy mihinan-kanina, tsy afaka mampiana-janaka, tsy afaka mividy fanafody, tsy manana asa tao. Fa le olona mihetsika indray miaro an'le firenena, zany zava-misy amin'izao fotoana zao. La ny andro nareo, tsy manan-katao nareo, hitondra korotana indray nareo. Zay manko le fanabadona an'le vahoaka malagasy. Anongam-panjakana io hetsika io. Iara-mitantana indray zany, izara seza indray zany miketrikareo. Satria tsy manana formule izy akoatran'izay. De ty zao ny hevitry ny MTS mba piketsika tao anatin'ilay fanazavana nentin'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Marobe ny tao ary betsaka ny anisan'ny mikarakaran'izy ty. Tao ny humaniste écologique, tao ny RDS, tao ny PSD, tao ny ino ty kitana, tao ny avy any ivelany, marobe no niatrika izany. Fa raha vonina lisy faly de alefa le soratra anatin'le nalefako taminao teo. Va ny antony resahantsika amin'ity manko tsotra be, ohatrohatran'izao de ny hoe tsy araka le resaka voizina lizy. De miazakazaka le mpanohana le fitondrana de eo indray nahitsika antoko hiaraka isika indray. Ka efa nahazo toerana le mpitandranomasina ko maso vo ohatran'ilay antoko le lia raiky conseil spécial de tsy maintsy miteny ka ataonako mba nahazo andraikitra politika anaty fanjakana de tsy maintsy manohana an'le fanjakana. De miteny daholo zany le mpikambana rehetra anatin'le armada.
de manao fihetsiketsehana mba ho hitan'ny olona hoe mbola manana vahoakany e manohana an'le fitondrana e kanefa reny rehetrarehetra reny de rahan'olona mahity reny ohatran'izao a ao anatin'le paziny MTS sombony kely fotsiny vakitsika zany a hoe pazin'Andriamatoa Roland Ratsiraka ty concertation nationale ozy izy pratiquement tous les partis de Madagascar légalement constitués sauf quelques-uns dont le parti au pouvoir se sont réunis ce 31 juillet ont insisté et déclaré qu'une concertation nationale est nécessaire et primordiale dans les plus brefs délais. Le parti MTS Malagasy Tonga Saina du député Roland Ratsiraka était représenté par une délégation dirigée par Madame Hans, ici sur amina vidéo. Le MTS estime qu'en prévention d'un conflit post-électoral en 2023, il est nécessaire de faire une concertation nationale. En effet, tout le monde sait par exemple que la Commission électorale nationale indépendante actuelle est mal constituée. Il fut un temps où les principaux partis avaient des représentants dans la dite commission, mais aujourd'hui, le président et quelques membres ont été placés et élus par népotisme du pouvoir en place. Ajoutez à cela les démembrements de la CENI au niveau des districts et surtout Fouktan sont les agents du ministère de l'Intérieur, donc reçoivent des ordres et défendent le régime en place. Pour finir, les moyens financiers dépendent de l'État malgache. De tout ce qui précède, la CENI n'est pas indépendante. On s'achemine donc à une suspicion de manipulation de l'élection présidentielle de 2023. Les MTS persistent et signent qu'une concertation nationale est importante. Mais sous l'égide de la communauté internationale, du FFKM, ACTD2 et du CFM avec la participation du régime en place. De alefatsika ny fandraisam-pitenena ny mpikatroka teo anivon'ny MTS zay ndresana madamy anja ny solotenan'izy ireo amty vidéo ity zany namana technician. MTS secrétaire national madame Anja tsika zany raha io code électoral io namany tena marina raha tsy mandeha amale fotoana apireny national tsy androso tsy afaka anao ninino tsika natianova zavatra be dehibe any de somary mamerina kely any zany hoanay ao Malagasy Tonga Saina zay misy le président national nay Roland Ratsiraka de io zany fotoanandobe national io zany no tanjona tsy maintsy hotratrano afahatsika mahatratra an'izay nefany de le paikady izay sorana manokana zany any Andriamatoa Mohamed Rachid sy i député mampirapendrina zay efa tena niketrika mafy na mifanantonana na ny fionana tamin'ireo fiarahamonim-pirenena na ny FFKM na Nations Unies fantatritsika tsara fa tsy maintsy mandeha amin'izay tsika tsy ety amintsika ny korotana na io arisy tsy miaina mainka moa reo fiarahamonim-pirenena reo zany reo no ahafahantsika miroso amin'le fitoanando national rehefa tonga io afaka midritsika any amin'le lalam-pitana ary indrindra le gouvernement iombonantsika rehetra afahana manala ny ao amin'ny CENI zay efa mandrebirebetsika afahantsika manova tanteraka ny rasa mangaita ao amin'ny CENI zany hoe le fitoanandobo be mihitsy zany nenay ho an'ny antoko Malagasy Tonga Saina no mba tanjonay tianay hotratrano de zay zany no hoe nareo maronisany tonga natsona any amin'iny zany mba tokony ifanomezantsika tanana sotra betsaka naharitra ny aina. Sombony faneho-kevitry ny nalefatsika iny avy amin'ny MTS zany na ny Malagasy Tonga Saina afaka maka hevitra maro be tsika fa ezaka mitondra sombony araka ny faneho-kevitra zany tsika. Zany hoe ny fahatsapana fa tena zava-dehibe ity concertation nationale ity. Lalana ray zany ity malalaka tsara. Afahan'le fitondram-panjakana amin'ny teny an'le hoe inona ary ny voantsika ao anatin'le situation de crise amin'izao fotoana zao socio-économique politique de io le izy concertation nationale. De mazava be mihitsiny ny faneho-kevitra nataon'ny MTS ny taringa Roland Ratsiraka teo vakitsika
de mazava nyfanio-kevitra nety ny solotenan'izy ireo madamy anja tao anatin'ilay dinikasy iombonana tamin'ny sabotsy rasa teo efa naneo ny hevony tao ry James Franklin naneo ny hevony tao koa ny PSD naneo ny hevony tao ny ALDR naneo ny hevony tao ny Escapro Ravalomalana naneo ny hevony tao ny syndicat naneo ny hevony teo ny fikambanana maro samihafa hoe zao ny anay fomba fijerinay amin'io hatramin'ny rakiki tonga tao avokoa io zay mantsy fanjakantsika miavonavona ihany aza miaraka amin'ny maro ihany mbola mevera tena foana fa mahavita mapita nyty raharaha ty efa misy karazana fambara sasany zao zany zao ny fambara ny vary efa misy losipotika ny information voakandrareo moa zany de hoe tao anaty sambo de nidirany rano ny kalina 5 de 150 tonnes ny vary ny simba sur 30 000 tonnes efa ampiseho isan'andro misy zavatra foana de dikan'izay mila manitsy miaraka ny situation fa maninona ny rehetra ny resy lahatra am'izao fotoana zao hoe concertation nationale ny afahana mamoaka ny firenena io anatina krizy mba hitandrovany zany le prévention na crise post électorale io na mety mialohan'izay zany ane riny ny antony mahatonga atsika miteny ary ny antony mahatonga ny rehetra mijoro am'izao fotoana zao hoe ilaina fandaminana ty raharam-pireneny ty fa raha ohatra ty ka tsy misy mifandaminana sarotra ny afahantsika mamoaka an'izao situation zao ivoaka tsara sady mamaly ana ihany zay amin'ny akabeany riny ka mino zany sika fa hanafoana ny asa miafy izy ty ny amin'ny filazana fa fizaratseza io fiaraha-mitatana io hanonga-panjakany reto mafy be koa le izy le principe anazy fahefana ka le tsy te hamototra azy miseho any endriny maro samihafa le izy de le olona kely minono an'le fahefana sy miaraka am'le olona anazy an'le fahefana mahita tsironan'le izy le gody pouvoir reo koa manao tena tsy lalao kely mihitsy ny aty ambadika hoe ahoana nafahatsika mandamy mantira raha ty fa zao lay tranga efa misy efa niaina n'ireo fanjakana rehetra mifandimby teo aloha sy any ivelany ihany de efa tonga le hoe réunion condition ahafahany fanjakana miditra ao anatin'ny fampidiniana zay fotsiny ene tsy famenarana nge zany ary efa nisy fotoana maromaro tsika njara teto rina ny atao hoe fametram-pielana de tsy fahamenarana fa culturan'olona intellectuel zany raha mahatsiary zany ianao fa intellectuel ka ny intellectuel resantsika eto tsy zay manana diplôma ihany na nianatra tany amin'ny université ambony ivelany teto Madagasikara na tany ivelany fa le manana an'le aretsaina mihitsiny fanetretena fahatsapatena fitsonjovana an'le hoavy fiatrehana an'le zava-misy ankehitriny mba tsy hitatra intellectualisme manjavatra rehetrarehetra azo ampiasainy zany ao anaty sainao aretsainy zany de zay ny tenentsika hoe le fametram-pialana tsy fahamenarana fa culturan'olona intellectuel de le fizorana zany makaty an'le concertation nationale tsy fahamenarana fa culturan'olona intellectuel hoe la io le situation ino ary ny ataotsika du coup isan'andro ianao maheno foana zao ndray hony de ny mbola misy zany manolotra vahaolana de tsara mandray ny vahaolana fa rehefa amin'ny andro tsy hafahana ntsony manesika ny vahaolana io fa mety zavatra hafa no mitranga de mety tadiavinao ndray le vahaolana no lavinao am'izao fotoana zao amin'ny vampotona ho avy manahirany zany raha zany rina fa engane ka mba misy an'olo-tsaina satria rehefa miresaka tsika ny atao hoe fitondrana fitantanana firenena amina chef d'institution de misy ny staff misy ny mpanolo-tsaina de anjara mpanolo-tsaina zany manoro amin'ny lala mahitsy mba hahafana mitondra fandaminana rina arabe mananjara eny ary ny toejavatra takan'ireny dia tena natao hoe isainana tokoa raha ny tetsy tsy azo tafy be oririka araka ny netiny fanira zava-manantany teo karazan'olona be da be ny tao dikan'izany tsy hoe mandeha ho azy io
fa samy te ahita n'ilay Madagasikara mba hoe mirosany amin'ny tena fampandrosoana satria efa iaraha-mahita ny ainana ankehitriny, iaraha-mahita ny fijaliana, fasairanana, problema zao zany zao vao jerena teo hoe manahoana moa zany ny fiatrehan'ny ray aman-dreny ny fidiran'ny mpianatra de hoe mba avoay kely hoe ny faktura hoe fa amina million maromaro tompoko no hiatrehana an'izany ka dia ambava momana ampo mieritreritra zay namaranantsika ny miara-manonja MBS Radio Mandata amin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.